ka safa fanomezana arivo mahery no zarain'ny Airtel amin'izao fety zao. Misy fisariana isan'andro, isan-kerinandro, isam-bolana, azona fanomezana be toy ny moto, routeur, ary indrindra folo tapitrisa ariary. Arivo ariary dia mamoaka mpandresy arivo e. Airtel. Areva matsiro be zany fety ato zany a. Rehefa eo nge ny paty matsiro akoho milay foana e. Akoho lay mbohitra fa crevette koa tena masaka. Pensa be. Na crevette na légume samy eo forme tsara ka. Ary misy aksana ry anao fa tsy ombisono ny toerana. Tsy le zay koa rangama te style. Plan nouille matsiro salona ihany ho tena norme. Na tsiro akoho, na crevette, na légume, na omby. Mety aminao tsara ry nouille matsiro salona rehefa anao ne. Na ny vidiny koa aza Point be, nouille matsiro. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris Peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris pour tous travaux d'intérieur et d'extérieur. Optez pour une gamme de produits de qualité. Iris Peinture d'exception. Du 3 au 5 mars, tentez de gagner de super lots pour tout achat de produits Iris dans tous nos revendeurs. Visible sur notre page Facebook Iris Peinture d'exception. Fankasitrahana ireo hira mendrika indrindra tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. RDJ 96.6 FM, Orange sy Chill manohitra anao. RDJ Musique mafana, Amia Lalana, Big MG. Tantaranao, Daddy Love. Mamirapiratra, Paeri. Manzak, Dansmen. Tewood, Chantal. Zaulov, Vayafshila. Baldirmena, Sandra Kou. Mandresanzal, Fidiuni Ira Nakaviznao. Amne SMS, Orange 032 32 00766. Na 033 56 00766. Si 034 34 00766. Code MFM. RDJ. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo 10. I feel good! Ari. Azafady miala tsiny, miala fondro, miala satroko. Alohan'ny tenenako re tompoka. Tsy maintsy niarahaba no atolotra hoe ahoana ianareo. Salama tsara veny ihany fa ny ty tsara ihany tsy maninona. Vazavaza lava tsy amininona tsy aninona. Fanafana loatra fa tsy tana fa mitrotra. Mafana ny hafanana fa tsy hoe misareta. Ka io anao raha tonga so ihany anao fa tonga ka alefaso. Alefaso. Navy ty ataonao hoe miravanao i général. Miraba nareo e. Général tsy miaramila. Général tsy miaramila fa général pira. Tsy haintsony e. Tsy haintsony fa ela be tsy teo a. Fa ela be tsy teo dia tsy haintsony e. Zany aliansa e. Zany général Godard e. Zany ahoana ny général raha vehivavy. Zany colonialiste. Zay a. De hira efa taloha ihany izy. Maty nge tatapi. Maty tatapi zany. De mba vaitsika ohatran'ny bebe indray zany. Raikitra. Etseo zany tatapi. Voafitaka be kay tatapi. Hainao tatapi tamin'ny voatorana sotro be. Izy ny tena voafitaka fa tsy bebe. Tairina. Tsara be loatra le tatary iray misasakal zay teny amin'ny toerana fanaovana karaoke iray no natazanako any bebe anay kofa iray mianana rehefa tena diniako ohatrany sarimikotra eo an-tanàna no ny sakambonazy sady tena nigaka na fa ho tany ve zany satsy raha toka mba miezaka izy miverina manao karaoke sy milalao fity eo amizay ary hitata be efa lasa any am-pasana any
tena tsy nanam-pova maty tsy nahalala ny adalany nihevitra feny amin'ny devolana izy no mitanginako fafa sy mampitahotra akizy diso dadabe voafitako dadabe za am'izany tena mandinika amin'ny bebe tsy mihira mihitsy fa misakambokambona sy milalao fe feny le bandy le anasany na izao aza mba menatra so de siriky reo bandy reo hoe zafikely ny bebe sady bebe raha mahita eo de tsy maintsy oraka hoe avise no ny afaka adiny ray dia iny bebe fa nikiasa ody am'izay ny fandehany to miambakavaka nanao voatsilio sa nanipipalana anao sa baka taitra ireo saka mbola tsy manao ka taitra ireo saka tao an-trano de nioraka niarananao hoe de mitsoraka kary bebe diso bebe ka ireo saka tena tsy ny hafahafa nasirika azy hoe mijanona teo le kofafa kay dadabea maty tsy nafantatra fa i bebe tsy pamsa mihitsy fampamonjy ka raha oke taitra reo saka de nioraka niarananao hoe miao de nitsoraka tamy bebe I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy. Rehefa iny, rehefa lasa olona. Alasina hitanana lavilaka misy masaboty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao. Sady mitsikanikany ianao maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolo mpiainanao. Orange. hitanareo tsy miova moa zany fa ny anay ato lasa dekamy be klavie fotsiny manampy an'io miaraba ny mame voninahitra no miarabantsika menakafo maty soa manainy ary dia mpifaliana oa tenenana hoe efa miala lavokatra kely an'ny Madagasikara ilay cyclone fa ny mampanahy mihitsy miala fa misy an'le anankiray gele izy mbola avy an'irey koa any amin'ny 5,000 kilometatra farak'izay fa efa mahazo anarana angala izy mbola tsy mahazo anarana tsy haiko zay ohatra ny gelatine raha am'izao fotoana zao ve zany de any Sri Lanka ve zany zao mety misy rivotra sorana mbola tsy misy satria mbola andala-mpiforonana le izy fa izy efa ngoda be izy sady le izy lavidavitra caractère police du sud isakay ny anarany Larissa atao anaty FB mankasitraka tompo Larissa lycée hita be dolomana le commentaire io ny mbola lehibiazina atao hoe plein écran mbola azo atao plein écran de tsy mahita an'le commentaire tsika fa tonga de le izy commentaire mipetraka amin'ny écran ihany hitantsika voavatsika rivotra mahasepitra ozy izy fer de lino dino zay izy io eto de mandefa fisainana manokana ho andry faly miarabantsika rehetrarehetra tompoko azafady fa de miaraba mandefa fisainana manokana ho andry zareo zay niaran'ny fandalovan'le cyclone teo satria de potika ane zao farafangana zao e ravany farafangana ao e ny ao manakara tsy fantako fa imananjary no nahinom-baovao fa tsy de nisy zavatra firy loatra simba tao raha taorian'ny fandalova ka zay mihitsy ny tena antony efa tsy zavatra ho simbain'ny tsony tato efa simba daholo ny zavatra rehetrarehetra tokony ho simba sady efa nivonina ihany ny mponina na izanajany keo aza somary lavidavitra kely ny fandalovan'le tena foiben'le cyclone ny tany amananjara fa na izanajany aza de mafy ihany koa ka eto de ambarako amitsika fa ho anareo zay tsy mahafantatra ampahafantariko eto tsy mahafanina mihitsy tsisy tsony ahoana
misy ho avy any Ampahafantarako le nandalo fa izaho efa lasalasa nakany izy ary izy rehefa miakatra tanety ohatran'ny vitivety ihany ny fivoahany mbola misy zena ihany lasa kilometra zay raha miakatra tanety voatosika mbola tsy fantatra ahoany voatosika le tendrombohatra sy loatra zany mampalahelo anatin'le izy moa zany ny faritra atsimo tsy nanana iny ary lasy Batsiray de manangana aloha zany fanampy de tonga ndray le anankiray ho anareo zay tsy mahafantatra dia ampahafantariko anareo etoana fa izaho dia teraka tany amin'ilay toerana antsoina hoe Sandrohy io dia ao anaty distrika ny Mananjary ary izy io dia any amin'iny lalam-pirenena mampitohy any Mananjary sy Manakara iny avy eo irondro mandeha makany mianatsimo any makany Manakara any dia ho alohaloha eo dia mivily efa misy tetezana kely zay eo mivily miakavanana eo amin'ny 12 kilometatra eo zany hoe any ambanivohitra tanteraka mihitsy any misy any toerana nahaterahako io rehefa latsaka tany savony savony zay efa lafoko ka rehefa nojerena ny sary tamin'ny satelita tena nandalo tao Sandrohy ny mason'ilay cyclone misy olona gaga nga misy masony cyclone misy masony foana reny cyclone misy masony foana cyclone hatramin'izay fa tsisy cyclone tsisy masony zany satria ohatrany tadio izy io ary ny olona tao afarafangana de gaga tokoa rehefa nahita hoe ohatrany somary maina tanteraka zay nandritra ny atsasakadiny fa rehefa aveo le izy nienjana be ny antony de nandalovany zay faritra nandalovany tsy tao farafangana aloha le olona neniko ndresaka fangamba tany Vonrozy tany izy iny hoe zay andalovany lay mason'ilay cyclone de mazava maina ary mety ho mangamanga mihitsy aza ny lanitra mety mahita masoandro ianao fa lay mason'ilay cyclone io zany hoe tsy maintsy isaka io rehefa aveo ary io fikisahany io mety ho aingana mety ho ela satria tamin'ny voalohany 700 kilometra isan'ora ny fikisahany le cyclone rehefa nandalo taty tanety izy ohatrany aingakaingana lasa 920 lasa 720 kilometra isan'ora le izy somary nagaga ihany satria any amin'ny ranomasina izy tokony misosasosa be ny fandehany fa noho taty tanety indray izy io zany le mahatonga ny olona mametraka fanontaniana fa maninona oatra zao tsy mahavoavaly an'io tompoko raha tsy Andriamanitra irery ihany kandana mametraka fanontaniana ny Andriamanitra fa izy no mahavoavaly an'izay ny fantatra fotsiny amin'ny ankapobeny dia ny cyclone aty amin'ny Oceany Indiana aty amintsika dia avy any Atsinanana ny foana ny fiforonany amin'ny ankapobeny hoe satria misy cyclone miforona ato amin'ny canal de Mozambique ihany koa fa ny fahafatesan'ny cyclone dia tokony mianatsimo daholo ny fahafatesany fa mety misy cyclone maty mianavaratra satria mety malefaka izy de amin'izy iny vilivily lalana iny de maty mianavaratra any fa raha ny tokony izy de voasitona any atsimo any ny fahafatesany zany cyclone zany ka de makahery anareo satria tapaka ny jiro any tapaka ny courant mangingina zany zareo any am'izao tapaka tsisy fifandraisana mihitsy ny lalana ny akabeazan'ny lalana hatrany amin'ny Fort Dauphin de tapatapaka daholo ny lalana any Berente zany zao aloha ny vaovao azo maly ariva de misy Bouvier iny zany mpiandry omby 13 lahy voadidina rano zay rano tsy mahazatra ny olona any Berente mihitsy zany rano manodidina tanàna zany eny ambony azo izy 13 lahy ka tsy fantatra na tamin'ny alina manontolo izy ny teo mety tsisy torimaso vanina angamba zany fa raha matory tonga de latsaka anaty rano ary raha ohatra ka fantatsika tsara mihitsy any amin'ny faritra Androy le film les dieux sont tombés sur la tête le bande nijanona tao amin'ny hazo nindrasan'ny liona tato ambany tsara tsaina io eo ambony hazo ianao miandry mandritry ny alina manontolo ka miantso vonjy zareo tsy misy lakana tsy misy sambo zavatra tsy de hainy Tandroy loatra io raha vezo le izy na masikoro mba mahay an'io rano io ihany fa ny Tandroy tsy de tena mahay rano loatra ho afa-tsy hoe tsisy mahay rano mihitsy kosa any satria tena anisan'ny toerana maina indrindra eto ambonin'ity tany ity zao faritra Androy aho zao de nahazo rano izy teo ary indrisy niaraka tamin'ny rivotra le izy ary tena atahorana ny fahavoazana nateraka zay rehetrarehetra zay fa de mandefa fisainana any aloha itsika amin'ity androandroany ity rehefa tsy ho lasany daholo ihany ny vatantsika sy ny fanampiana avy ety amintsika ety mankahery ny rombo koa nanomboka tamin'ny alina niditra tao République Donbass tany Luhansk sy Donetsk ny miaramila russe hanampy an'ireo separatiste na ireo mpitaky ny fahaleovantena ka de anaraka miadana an'izay rehetrarehetra zay tsika mity androandroany ity fa de ampina kely aloha ny misy manontany fa hoe Ramsiratovo mpampianatra géographie le zavatra mitranga any Ukraine dia Ukraine firenena niaraka tamin'ny firaisana sovietika teo aloha ary de lasa firenena mitokana izy hoe Ukraine fa sainga Ukraine ndray de misy karazana firenena na faritany kely majinijinika be dia be de misy amin'izy ireo zany ataontsika raha Madagasikara zany Ukraine de mangataka ny faritry vatovavo ohatra sy faritry melaka hoe zay andeha leo tena
de io no tsy ekeniny ao a Ukraine le firenena nefa i Russie Vladimir Poutine zay frity mayonnaise dia le rika rehefa jerena ohatra frity misy mayonnaise zany fa tsy ketchup de ho anareo zay manareo Poutine zany calme de le ry tsy manaiky fa manampy an'ireo séparatiste nareovatendreo hoe hiditra ao amin'ny ankapobeny zany mikasika ny gazy sy mikasika ny pétrole momba niny Azia rehetra atsinanana sy ny Azia afovoany iny de mifandraindray am'ireo daholo ka ny zavatra hitranga na ny olona anao an'le fanambanana izay zany tsy aka ny gazinareo fa zay tady hevitra hafa satria efa manomboka amin'ny resaka gazy hafa zao ny Europeanina hoe aleonareo aroany rehefa any satria io zavatra nidikidiny Poutine ny hoe kendainay nareo de tsy manana gazy tsony satria ny gazy any amin'ny faritra Eropa dia tsy mboatry ny antsika amin'ny ankapobeny aloha fa tsy hoe zay daholo fa ny gazy de ohatra ny vidin'ny fanjakana de ohatra ny rama de misy amin'ny gazoduc de ny zavatra fantatra dia mitovy tantara amin'ilay niseho tany Crimée ity zavatra misy ity satria i Crimée de azadinoina fa tao anatin'ny republika ny Ukraine ihany koa teo aloha teo fa saingy no nanao an'ilay fitsapakevy-bahoaka zareo satria republika mitokana io republika hafa i Crimée io de nanao fitsapakevy-bahoaka zareo hoe zahay dia isaraka amin'ny Ukraine fa tsy araka amin'ny Ukraine intsony natao ny fitsapakevy-bahoaka nandresy ny eny nisaraka amin'ny Ukraine zareo tsy ekeny tandrefany zay tsy nekeny tandrefany zay référendum nataony zareo tao Crimée zay tsy nisy raha mandrika tsy nisy fanafiana raha miaramila fa tonga de nikisaka moramora ary Crimée am'izao de lasa mba tsy teneny koe soviétique lasa russe zany zao i Crimée am'izao io zavatra niseho tany Crimée io no tadiavin'ny Luhansk sy Lugansk moa ny fotony fanatasa Luhansk fa samy fiteny daholo zay sy Donetsk ho tadiavina reo anatin'ny republika anankiray antsoina hoe Donbass no misy an'ny Luhansk sy Donetsk de zareo ary Sinepax masaksa beksa misy resaka zaksa tena mila concentre saksa tsy koksa elaksa raha ohatra Syraksa mihitsy ny ratax de ireo rehetrarehetra reo mitady ny hamerenana ny zavatra natao tany Crimée hoe aleo ranga zahay mba ahitako fahaleovantena ihany koa satria amin'ny ankapobeny ara-tantara hoy ny Rusianina ihany koa io marina fa Rusianina ny fiteny gasy raha ohatra ka ny vahoaka Rusy ny tenenina fa Rusy izy amin'ny teny frantsay fa Russie ilay firenena hoy ilay firenena any Russie hoe iny ao amin'ny republika ny Donbass reo de Russie ihany koa ireo i Biélorussie ray i Ukraine i Crimée ray zay misy an'ilay antsina hoe Sébastopol ao anatiny renivohitra de teneny zareo Rusy fa andry zareo ireo dia ao anatin'ny territoire Rusy ka noho izany tsy tokony ho any amin'ny firenena hafa zay no tsy eken'ny ao Kiev satria azadinoina fa ilay filoham-pirenena am'izao fotoana zao any Ukraine io de ny tandrefana ny nametraka azy teo nampitsoka n'ilay filoham-pirenena teo aloha zay nitohanan'ny Rusy ny filoham-pirenenan'ny Ukraine teo aloha teo de nitohanan'ny Rusy ka rehefa raikitra ny ohatraohatra ny sarisarina fiovana fitondrana zay tao de zareo tandrefana nametraka an'ity filoham-pirenena am'izao fotoana zao ao Kiev ao Ukraine ty ohatra mampime koa le anarany raha Francis ohatra mampime anazy anarany Volodymyr Zelensky fa misy loha raha tsy misy loha Zelensky de io de miantso vonjy satria ny fampanantenana nataon'ny tandrefana ho ampidirina ao anatin'ny Union Européenne ianareo Ukrainianina zay ohatra ny somary hafahafa ihany ara-tantara zay zavatra zany satria any amin'ny atsinanana any nge lasa hoe faritra andrefany ny antony te hanisy tongotra amy atsinanana any ny OTAN satria ho ampidirina OTAN ary zay ny tena faran'izay tsy laitra ny Poutine sy ny Rusy mazava ho azy hoe hanisinysy an'io miaramila tandrefany io aty aminay aty nareo de fa zavatra hafa zany eo amina ady ara-geopolitika ka noho izany aleonay anay no alefanay meloka alina rehefa elaela ny andrasana teo efa enitsika amina andro maromaro niditra tao amin'ny republika ny Donbass ny miaramila Rusy am'izao tsika miteny zao efa raikitra ny kidobodoboka tafondro eno hatrany Kiev fa ny tena tahora zao tontolo zao de hoe hanafika ny Kiev renivohitra Ukraine mihitsy ary mety ho zany mety zavatra iseho hanafika ny Kiev mihitsy i Rusy atoato de samy miandro moa zany tsika fa sanction zany hoe sazy
no ampiariny tandrefana ko ny sazy tsy ara-miaramila no ampiariny fa kendainay ny compte en banque ny reto olona vitsivitsy ato aminareo reto hoe samy mba manaranara maso an'io zavatra izy ny antony de zao ianao zao ny alika de fa tsy velako makany zaridaina mihitsy aloha kendao mihitsy satria mahafinaritra le sakapelakina anisan'ny tsy tiavako ny saka aloha de izy miditra any an-trano ary ny saka tsy mangeringery tsiroa fa ao anaty vary no angereny le vary anaty gony reny sakanay de ao an-trano de ny alika le saka dreneny tobakolo tena de rehefa laty izy re mifanakalo ny saka mivoaka de ny alika miditra fa le fanazarana an'izay de ivavaka tena miaika le retsy amin'ny hoe isika olombelona ny be siasia fa biby raha honnête zany hoe rehefa tena amin'ny ankapobeny misy dikany daoly ny zavatra ataony ka somary manahirana za zao alina tamin'ny ray maraina mbola tsy vita mibaolina efa vita mibaolina ka lasa nandeha nitady le saka ny sakanay moa de Lizarazo ny anarany de izy Lizarazo ka natao hoe Liza ny anarany tamin'ny voalohany satria verina efa saka vavy satria saka raha vao mbola kely de tsy tanana mihitsy ny goavitsinany de rehefa aveo nefa zay ndre le hira lela zay lafa hoe zaho nandrarazy hoe aza voaka ho ny pepeta io marina mafa raha mbebe sidirako zany nandray lasa mitombo le izy de lasa lahy Liza de nataonay hoe Lizarazo ka tamin'ny cyclone Batsara iny nisy olany fanompa mihitsy ray mpianakavy hoe ampiakary hoe gony misy fasika atao aveo ambony tafo ao na ampiakarina izy le vary nampiakariny ty any fa tsy le vary ray gony nampiakariny vary de siramamy de kafe nampiakarina tafakatra tany efa tafakatra ifavy be aiza le vary teo fasika ndray saky ao tompona liara tany Ambatondra Zakany ty misy cowboy anankiroa mihitsy aloha zay nitsamina eto ambony tafo tena mahafinaritra raha nga le bandy misakra fa ngezangeza andry le roa nefa miakatra eo ambony eo aloha raha tena le olona kosa aloha fa saky ny fomba namikirany sy ny sisa ohatra nasiany le rony boiron eo no nanahirana de mitazona boiron le rony ambony tafo de jandary mandray ny tonga miandro scooter andalo zany bandy zany zavatra tsieritreretana misy de hélicoptère no rasa nokapohana amin'iny ndraiky hoe vao manidina ambony eo am'izao zany aloha zao tsy hainona vaovao loatra aloha ny avy any farafangana sy any manakara farafangana tena tsy de hainona vaovao loatra satria zany misy namana mandeha fanina ato hoe tena gravement sabe tamin'ny alina any Fort-dauphin mantsy misy an'io Berenty le teneniko hoe misy mpiandro telo amby folo lahy ambony hazo io zany hoe mety tsy hazo ray ngamba zany ny mpiatrandra lahy fa tsy le hazo ndray miongana vera ohatra ka be loatra nonimponina fa i Berenty any misy any hoan'ny zay efa tany amin'ny toerana iny de amin'ny faritra be Sizal be Laloasy ina moa taretra be iny any misy ny réserve de Olme any misy any Berenty zay fitsangatsanganan'ny olona ihany koa fa tsy misy rano matetika zany toerana zany fa zao izy zao ao anaty rano tanteraka mihitsy de zay no etsony olona vonjany ny trano zany ka rehefa mirodana le izy ny tranony any imemezandreo fotsiny le trano rehefa mirodana ny antony le trano any hazo zay de rehefa mirodana le izy de atsangandray rehefa avy eo satria zara fa trano fa mora orana sy mora tsangana be mihitsy any zareo any de mandeha fafisainana amin'izareo reny zany tsika aloha zay ka misy karazana anarana le ana zao efa teo Batsiraiky Cliff Dumaco Ematy Fezile Gombe Gombe de Tanzanie nametraka zay anarana zay diso fa misy Gombe Halima asa de Isa Jasmine Karim Maipelo Njaza coopérative Yuktukus Pamela Anderson Rajab tsy Rajab fa Rajab Ali de Savana de Temba tsy vao tonga hatrany amin'ny fifidianana amin'ny 2023 any amin'ny farany le ty voagasy mametraka le zedra farany iny anaran'izy de nisy zaza teraka tamin'ny maly de natao Eminati ny anarany rivodoza vera Francis atao anaranjana maninako misy anaranjaza hoe anako anarako herina Evantina tantely fa anarana anykotrana angelina sitrana andray aman-dreny Flavokinina tany Ambatondra Zakany nisy anaranjaza Rakoto Vaosonjo tato anatin'ny ray volana de efatra ny cyclone nandalo teto Madagasikara teto ary saika nampitondra faisana ny Madagasikara daholo amin'ny ankapobeny ireo cyclone ireo
ilay cyclone le domako tsisy mihitsy ka tsy nisy mihitsy tamin'ny taona lasa le nisy corona dia matahotra koa izy de iana na mely sy nandravarava ihany indrindra fa ho antsika taty Antananarivo taty Analamanga satria nampiakatra be ny rano le izy ary nabetsaka be ny traboiny Ibatsaray moa dia efa fantatsika ny tantara ratsy navelany misy ihany koa nefa ny tantara tsara navelany satria nisy toerana zay tsy nahazo rano mihitsy hatramin'izay mba nahazo rano tamin'ny Batsaray dia nanaraka an'iny tena namely teto dia le Domako zay nampisy rano ihany koa tamin'ny andrefana fa somary maivamaivana ihany izy na rano na ny rivotra nentina fa ity Eminati ity maivamaivana tamin'ny rano izy amin'ny faritra rehetrarehetra zay nandalovany fa ny rivotra ny tena dia mafy fantatrao ve fa misy pneu tsara sy mifanaraka amin'ny teti-bolanao tena matotra ve mbola tsy hainao marina ny pneu Nankang tena azo itokisana matanjaka ary maharitra Nankang maro isafidianana ho an'ny fiara rehetra toy ny fiara fitaterana taxi be 4x4 fiara tsotra camion moto ary scooter na ho an'ireo mpifaninana aza sady afaka jifanao eny amin'ny mpanjara sy mpivarotra pneu manerana ny nosy mendrika ho anao ny Nankang fa ino mbola ataonao tika fatarany amin'inona ka nde hividy ireo ranomanitra Aigle d'Or ranomanitra Aigle d'Or efa tena misy ka efa tsy nofotsony tsy manofy ianao ranomanitra roa vaovao be no novokarina Aigle d'Or antsika natao an'ny lehilahy ary mety ho an'ny vehivavy ihany koa 100% vita malagasy 100% Aigle d'Or miaraka aminao isan'andro ny ranomanitra sahy voaravaka ny andro miavaka ny azo maneho fahasahina ery sy tanjaka ary ny ranomanitra lafatra anitra manaitra marika ny famela-piratana sy ny firendrana ranomanitra tsara kalitao azonao mividiny 7,7 ariary monja hitanao eny amin'ny magasin Aigle d'Or tongava aingana sady tiany fanomezana tsara indrindra ho an'ny olona tianao ho any amin'ny Aigle d'Or Aigle d'Or mananatra avy antsika ho antsika mpivarotra amingadiny tadio fa misarany compte aotra ariary isam-bolana dia afaka mahazo tombony anamorana ny andavanandro ianao nando vola eny amin'ny mpamantsy entany eny na ny vola ampiasaina amin'ny fiodinany tsenam-barotra mihitsy azy ato amin'ny banky adiny romonja dia afaka vovany olanao afaka mamatsy anao ihany koa ohatra amin'ny 6 folo isan-datony vola miditra aminao ny accès banque Madagascar antsoy ary ny 03203 555 44 03203 510 01 na 033 50 555 44 na ihany koa ny 034 14 555 44 accès banque Tsouteri. Ne ratez pas, des sites de vaccination contre la Covid-19 sont ouverts à l'enceinte Jumbo Score Gourjan tous les vendredis et samedis de 9h à 16h. Vous avez le choix sur le type de vaccin qui vous convient. Janssen, AstraZeneca, Sinopharm et Pfizer. Les doses de rappel sont également ouvertes selon votre statut vaccinal. Ensemble, vaccinons-nous contre la pandémie coronavirus. Satria samy manan'olona iray tena manan-danja isika satria isan'andro dia afaka mampatsiahy azy izany isika satria reny fotoana mamy reny dia mety isehoana aiza n'aiza ary amin'ny fotoana rehetra ary satria ny fizarana izany eno mampamiratra kokoa reny fotoana reny amin'ny Saint-Valentin miaraka amin'ny Befty mahazo 20 minitra makany amin'ny numéro orange iray amin'ny sarany 400 ariary. Azo ampiasaina mandritra ny 420 ora antsoy ny 224 étoile 3 étoile numéro la oltinao tolotra hatramin'ny 17 févroary. Fitiavana bebe kokoa hatrany miaraka amin'ny orange. Orange. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Inscrivez-vous pour le nouveau semestre. www.cnam-madagascar.ng 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101. Mitady plan-kaly ve? Malalaka askalma tsara. Sady eto amin'ny villa ihany. Food court vaovao Tana Garden. Toerana milay ve raha hikala atoandro. Na anao plan miaraka amin'ny akamo, irevirevy san'andrana ny spécialité any chez Tati, Jack's Lock, Minute Jack, Biggie Burger, Biscotte, Snack Grill. Tongava amin'ny Food court Tana Garden. Plan vaovao milay be. Sady mahafinaritra ery ao amin'ny avant-centre be Oririka.
Mihinana farilaka amonano fa loatra fahinana farilaka hono izy tsy azonareo efa miteny sady ny zanako sady mitombo sary no miamatsilo saina isan'andro vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka manampy ahy ihany koa zany no farilaka mora karakaraina efa ho 15 taona zao farilaka no eo anilan'ireny sy ny zaza malagasy holovain'ny taranaka faramadimy sotra farilaka mitombo ampifaliana misy ny tsirony vanille sy banane nay sema manazava amin'nyranga raha mora solaloha manazava andramatoa fako amin'ny tokantrano ihany azariana amin'ny vaky fatanalika tsisy fika fa aloha le vaky bika tsy aty reny meteriny fa tonga dia lasa miveriny tay amin'ny sase tsikle tonga dia lasa mandeha karareo tsisy vese tsy misasasasa fa mifakona orinata tsy lasa gazy tapahana tsy fanarahana tsy mivazivazy fa zay tratra manao fanahinina voasazy etany tsika rehetra fa mifamarina mivakam-bahoaka voafetra aloha ifanaja aminay zay raha mila fanazavana fanampiny amin'izany 034 05 214 13 034 05 214 50 rehefa matsiro be zany fety aty zany rehefa eo ange ny paty matsiro akoho milay foana akoho laim-bridge fa crevette koa ny tena masaka pensa be na crevette na légume samy eo forme tsara ka ary misy akisana riano fa tsy misono ny toerana tsy le zay koa rangama te style plan nouille matsiro salona ihany ho antenanao na tsiro akoho na crevette na légume na omby mety aminao tsara ry nouille matsiro salona rehefa anao na ny vidiny koa aza pensa be nouille matsiro Canal Plus, naiza naiza eto Madagasikara. Katroka tsara ny amin'ny valora maraina eto Madagasikara. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDG amin'ity maraina ny 4 febroary 2024 ity. Avy hatrany dia ny resaka manodidina ny toetry ny andro no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao maraina izao tany amin'ny manodidina ny 730 kilometatra andrefana somary atsananany somary atsimo andrefana androka any amin'ny distrika ny Ampani no misy ny foibeny eminaty ny maraina teo efa 15 kilometatra isan'ora ny rivotra ny entiny arahana tafiotra 10 kilometatra isan'ora arak'izany dia efa nivoaka an-dranomasina ity rivo-doza eminaty ity saingy mbola mila mitandrana tanteraka amin'ny fasikan'ny ny ranomasina amin'izao fotoana izao ho an'ny rehetra izay iny amin'ny faritry ny manodidina ny ranomasina ka mbola nolalovany eminaty izany. Ny vaovao farany nampitaina moa alohan'ny idirana eto amin'ny plateau ny fampahalalam-baovao tamin'izao maraina izao dia manorana kidja tanteraka any Toliary amin'izao ora itenenanay izao araka ny fampitanana vaovao teo anivon'ny meteo Madagasikara ihany koa dia ity no fampitam-baovao farany mahakasika ity rivo-doza eminaty ity. Araka ny taremarika nomen'ny BNGRC omaly ariva dia manodidina any amin'ny 7 alina ny olona tsy maintsy nafindra toerana noho ny fandalovan'ity rivo-doza eminaty ity. Miparitaka amina toera mpandraisana misy 30 ireo olona marobe ireo ary faritra 7 no tena vomafy tamin'izany dia Amoronmany, Atsimo Andrefana, Matsiatra Ambony, Fitovinany ary Vatovavy. Eo amin'ny pejin'ny rara mpanjakana kosa niona tamin'ny filoham-pirenena teny amin'ny lapan'ny Iavoloha ny solitena ny banky iraisam-pirenena notarian'ny talen'ny fandrarana eo anivon'izany rafitra izany tetikasa maro nazona fanampiana tamin'ny banky iraisam-pirenena mba ho fanohanana ny fampandrosoan'ny Madagasikara indrindra nandritra ny fiantrehana ny valanaretina Covid-19 teto amin'ny firenena tsy mijanona treo nefa izany fa mbola vonina hatrany ity rafitra anatsara sy anafaingana ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta mba hahafahana mitondra fampandrosoana aingana amin'ny sehatra maro.
Eo amin'ny pejin'ny fitanterana araky ny tapaka tao amin'ny filan-kevitry ny minisitra dia anokatra tanteraka ny sistany sy ny lanitra i Madagasikara manomboka ny 5 marsa ho avy izao. Isokatra tanteraka zany ny sistan'ny Madagasikara sy ny abakabaky Madagasikara mazava ho azy aoriana ny 10 marsa taorian'izay ady mafy natrehana tamin'ny Covid izay mbola tsy resy fa kosa tsy maintsy atrehana manomboka izao saingina izany aza dia misy ny fepetra enjana ho apetraky ny fanjakana malagasy amin'izay fisokafan'ny sistan'ny Madagasikara tanteraka izay. Pejin'ny fampianarana nanao fanambarana ny raisana ny mpampianatra sy ny mpampianatra EPS omaly tery amin'ny ANS Ampefolo tery no nanatao izany fanambarana ny arahana izany foanana amsenjara izany nataona solombavambahoaka iray ny andro tsy lasa izay ka tamin'izany no nanambarany ny nanaovan'izy ireo fanambarana fa dia takina ny na ampahibe maso ataony député na Tsimdrano Ratsivahiny satria dia ampahibe maso nanalana baraka sy namingavingana ilay mpampianatra ka izany dia tankiny izy ireo ihany koa ny fifonana ampahibe maso takiny reto mpampianatra EPS reto ihany koa ny analana n'ity solombavambahoaka ity tsy ho foloan'ny komisiona ny fanatanjahantena intsony eo anivo ny anteny meram-pirenena misaotra ny ramatoa minisitry ny fanabeazam-pirenena izy ireo tsy nanary azy fa niaro azy ireo hatramin'ny farany taorinan'izay famingavingana natao ny mpampianatra EPS izay. Amaranantsika ny fampalalambavao amin'ity maraina ity dia ny taranja baolina kitra eo amin'ny fanatanjahantena mazava ho azy taorian'ny lalao tara izay notontosaina omaly teo amin'ny Zanakala Football Club sy ny LGK Football Club dia nandresy tamin'ny isa iray no ohatra ny LGK Football Club ka niova toy izao ny filarana zany amin'ny andro fahasivy ny CFFA no nitarika manana isa 17 manaraka azy ny LGK Football Club manana isa 19 larana fahatelo ny Disciple Football Club manana isa 15 ny Adato no larana fahaefatra manana isa 13 ao amin'ny Conference Nord kosa dia ny Fosa Junior no voalohany manaraka ny Gosfa fahatelo ny Fanalamanga ary fahaefatra ny Uska Foot. Ankasitrahako anao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka ny fampalalambavao teto amin'ny RDJ tamin'ity maraina ity antsa Vitus no teo amin'ny tantsoroka teknika mpandeha kamarandriana abo no nanolotra sy nanomana izany ho antsika rehetra manasa antsika rehetra zany anjotso tapaka ny fandarana rivotra eto amin'ny 96.6 FM mirary tontolo andro mafinaritra samy hotahin'Andriamanitra. Avec un propulse Roarive, RDJ 96.6 FM, Orange, si chill, Manu Chanao, RDJ Musique, Milan Féminin, Living for Loving You, Sandra. Umbia Stéphanie. Faça sortir de fogo esse maitas. Cambuti pitia, bandeira, ustacha, lavitas. Saudia Melki. Fitia Vanatena Fti, Mianta. Simba Ambaina. Sianjana tufanambi kasamba sambana Mikulia Black Nadia Zawatu maningino Malakia miebia Zawatu saira no Safid Joanne Safid Kyuni Uta Anarakana, wow, nice and nice. Kitun Chala.
Mandrasanjara fidiony hira nankafizinao amin'ny SMS Orange 032 32 00766 na 033 56 00766 sy 034 34 00766 code MLV RDJ. Tiako namako. Ody eo, misy rivotra. Mifoka sigara rakoto mamonjy rananona ny dirany rivotra. Iry Jeso. Tena mampatsorana sy ampitiavana ny tena anaovantsika zay zay dia marina tokoa fa ny zavaboarin'Andriamanitra tsy mba izy mahitsy alika sakany resahako teo. Izy dia mahitsy fiainana ny zava-maniry araka izay anaovanao azy eo ihany ny vokatra omenao ka atolotra tompoko ny goavitsina fa ny sary atolotra ho any fa nanena efa nivoatranay ary ny vokatra dia vokatry ny tany ihany dia atolotra tsy maninona mihitsy kely izy ataontsika ampitiavana satria ty ny goavitsina eo atokotany zany ny fara anaterako any rehefa azo atao rapitso na sabotsy satria dia io ny milokony telo samihafa dia ho anareo miaino an'ity radio ty sy mijery ny sary dia hitanareo fa hafahafa ny fanentanana nataony androany satria dia maky 69 posy ny iny jereo ny posy miantsa rehefa lasa 72 posy mihitsy maky ny posy no posy mihitsy no hijerenay ny sarinay ato tsara dia tsara ny fivoarana eritreretinareo raha tahaka an'izao tamin'izaho vao nahazo tele smart tele tamin'ny voalohany le hita hatramin'ny volokoriny le mpanolotra vaovao mahavariana be zany dia le vorona le demoan'le izy le vorona kely manidina mihinana voninkazo tantely reny dia hita izany zao ny tena masaka somary maintimainty mena ohatr'izao dia somary misy olatra ao anatiny fa mahasalama moa mihinana an'ireny dia rehefa mihinana azy tsy vakiana ro ohatr'izao ohatr'izao iaseo hoanina avy hatrany dia mikipy hoy dadabe Rafika. Zay ianao mpanao fitaranana kely aloha raha goty amina linina asy ny sabotsy namena fa ty be da be mihitsy moa le mpandeha tena amin'ny teny aty indrindra fa rehefa sabotsy mandray olona amin'ny 7 antoine zany zareo dia tokony any an-tanambao zany vao hiala ny olona nefa ny eo amin'ny ary amin'ny bus eo atapitseny eo sabotsy eo dia fesorony zala le olona dia lasa mandofo refandrony ray zany eo anatin'le izy dia ao andamosiny le fiarakodia vely ty misy an'le soratra reny hoe atsoy ty numéro ty raha ohatra zay manao ny linasa loatra tsy mahita an'izay zay rehefa mandeha amin'le izy nandraikitra mipetaka ao aoriana ny akabeazany aloha mipetraka eo le izy fa tokony mba jereny tokony andraikitra koa zany antsoina avy ny coopérative ny ATT ministre ny fitateram-bahoaka le ligne raha vao manadala dia ketsaolo ty dia tratran'ny ketsa ligne izy polisy eo sabotsy namena koa mba hijery andray fa mampanely kosa aloha satria olona zany indray teny am-pefoloandray iny zavatra iny ka satria manko ny taragoty zany sy ribandaka masalarisa mampanelo an'le izy misy olona zany tena hoe juste be volany posiny ihany nefa ny soron-jala eo atapitseny eo sabotsy le olona dia tsy tody any an-tanambao tsony izy tonga dia amafisiko zay tenamafisiko zay teniny teny miranto zay amafisiko zay teny miranto godard zay fa tsy sabotsy namena reny manana an'izay toetrana lika zay mialatsiny tena tonga dia alao tonga dia mifanitsy be ohatr'izay fa na io bus mivato io ary mamely an'le hoe miala aveo ivato atao talata maty mena valahana miala aveo tonga eo talata maty any io dia midina daholo le olona tonga eo talata maty dia mandroso kely le rony dia ndoja hiakatra andramena dia tonga eo andramena indray le rony raha tsy mila raha tsy misy bandy zany mafy be zay ao anatiny miditra ao anatin'le taxi be ka tonga dia sarotra miala hitako amin'izany fa vonona raha ohatra ka hiantsa eto raha ohatra ka ilaina zay mihitsy ka zao zavatra atao an'le izy dia lasa ohatran'izay foana le izy mety mandefa rivotra mory le rony zany hoany misy mandefa le izy hitondray caméra kase miano zala le izy tsy nirehetra kosa aloha hitondrana caméra kase laisany ary le izy rehefa caméra kase le rony mety tsy hanao tapatarana le izy bandeka efa manomboka hita hoe le karazana taxi be ohatran'izao mpanao an'ireny tena sofiera efa izy zay nanao fitarainana ny bus fa hoe mijaly koa amin'ny anaovan'ny mpandeha anazy zany hoe na zavatra tsy tikana fa lasa mitorika ny mpandeha so dia zy mandray le izy tsy mititra ny rery fa eo ny elanelany lasa mitotona aminay daholo mialatsiny kosa aloha amin'ity fomba fijery anankiray ty ary eo ny bandekama godara iantsa ilarisa mpandeha taxi be daholo izay attention raha ianareo taxi be re tompoko no miteny fa mafy koa ny anaovan'ny mpandeha anareo
tena tsy manao tombo sy ala fa ny mpandeha angano mijaly kokoa aminareo no nareo ampijaly mpandeha oka kosytsika tsy kopaka hevitra hafa ka anjarany tompona ndraikitra eny manadio resaka am'zany resaka zany satria teto zany zao de hoe hiakatra mihitsy le bandy anazava mihitsy fa ny olona koa toko mba manomana madinika avy any an-trano tsy sisy le recevera ray zao mbola andianako coopérative misy vahaolana mety be zareo mafy betsaka hoe 100 000 ariary sa 200 000 misy safa tsy rehefa le mitoroka zany de ny commune manasazany zareo mafimafy de hoe zay ozy izy atao zany fa zay koa nge mba mitady zay tsy rao tsintsina antiasanay ty le izy ange tsy laviny anareo koa mba mitady fa mila mifanajy na izany zany ara miantso ny mpandeha koa anajany taxi be azambanina le asan'ny chauffeur sy ny receveur asa ohatry ny asa rehetra io sala amle olona nanambany an'le taxi nitondra anay tamin'ny sabotsy alina tsy maintsy tenentsy teneniko na asa ohatry ny asa rehetra io fa za raha mivoaka tao anatin'le taxi de fantatry le olona hoe iza fa tsy nivoaka ninitsy ny teny fa ny mpamily an'le taxi no mifamaly taminy teo fa namerina anao ary madama fantatro enao de mba hovainy toetra amin'ny mampandehkamana fantatro enao fantatro tsara le olona ny teny de averiko le izy mba hovainy fa aza manambany asan'olona na inona asan'io de fa za de mitako hoe samy mifanaja amin'ny asany mahafinaritra ihany aloha zany ny akon'le cas d'école nresantsika iny le cas d'école zany de zao hoe tsy resaka amin'intsony aloha zany fa nane filgody ary to efa général ny resaka amin'ny ankapobeny zany ny tranga tahaka an'ireny de tokony akanalesona le resaka akanalesona ma tsy manahirana indraindray satria ohatrany hoe amin'ny fotoana iaingana zany de tokony hovaina le toetsainy le miteny an'izay la ny andro fotsiny fa tonga de asa no ilaina tena asa no ilaina maheno zao tsika zao ohatra resaka taxi be nenay zao antony maky efa raha zao ohatra zao le écran izao ny fanajana ny resaka mpandeha sy ny fanajana ny lalana tokony le ny taxi be ary avy hatrany ao anatin'ny ora vitsivitsy de fantatra hoe iza le izy ary eo no eo de misy fepetra hita ary hiteny ny olona mpandeha rehefa raha pitso hoe efa niova zay le asa mety zay le titavanao noho hoe rehefa zao tsika volana febroary zay efa ifarana fantandre mazavarina karaman'olona tsy ny atao amintsika aloha zany fa ny atsika zany aloha ny danja be am'le 28 iny mienana izy zany karama zany satria vitsy le vola sady misy weekend anakefatra ty le izy tonga de moins horisony 0,0022 raha ohatra ka afaka 2 andro de miteny ny mpandeha zany hoe efa nisy tokony akon'le izy satria nidina ny tompona araiky ny coopérative somary ny vorokely ny chauffeur isaky ny inona moa no misy fivorian-dehibe amina trano lehibe anankiray ny receveur fotsiny ohatra amin'ny ligne anankiray afaka mamalaza tsika mety misy fizany zavatra zany de hoe toava dao le laisany amin'ny sabotsy ariva amin'ny 10 de tsy mampaninona mihitsy zany fa mijanona amin'ny 10 ligne na hoe misy hafa miasa de nitsasany fandaminana de mba mivory eo zany ny receveur rehetra de mivory koa ny chauffeur rehetra ary misy fotoana mivory ny chauffeur sy ny receveur io fivoriana io tena ilaina io rehefa tsy hoaraka le resaka rehetra de zao misy prime ho an'izay tena manaja an'le mpandeha manaja ny lalana manadio ny fiara amin'ny andraikiny de ireo receveur rehetra zay tsy manao fiteny de miaraka ndresy garakely misy garakely de koatra de mitazona le varavarana le ato velana de midina kely de manisan'le vola le atao ohatrany diedra atao diedra ny vola ary inge mamparovotran'le vola rehefa avy eo fa ibandriaka moa miteny an'le hoe resaka madinika teo iny ho anao mangataka paiso nisy taona ary zareo nandeha bus de tena ray alina zany le volako de natotry tam'le receveur izy fa tsy niraisin'le rio ataovy zay ataonao zao fa za tsy manana madinika amin'iny de zany zany tsy manako za eo zany alao rehefa tsy andraiky ty izy ny vola ty amiko ary ny zavatra mitranga de izao tsy ny olona rehetra re tompoko ny mitondra vola vaventy fa efa mba miezaka ny akabetsahan'ny olona tsy afaka ho apetraka ola lana ny resaka vola satria na 5 arivo na 2 arivo na 2 alina na 2 alina ny volan'le olona de ity ny torohevitra mba homena anareo misy fond de caisse tokony miasa ihany eritreritro ty tokony misy fond de caisse miainga ihany ny taxi be zany amin'ny maraina de rehefa isaky ny adiny ray na isaky ny adiny 2 eny amin'ny terminus de tena miezaka mihitsy ny coopérative na ny tompon'ny fiarakodia manao appoint ny appoint moa tompoko zany de hoe manitsinitsy ny resaka hoe ampina indray ao le sy fa ampina fond de caisse na efatralina indray any am'la ohatra ho aza ny teneniko zany fa azonareo kajina le izy fiasa zany fiasa mihitsy satria mba ahafana inona ny atao hoe mitatitra olona amin'ny resaka taxi be voalohany indrindra aloha de tsy ny mitady vola ny ambony indrindra eo tsy ny mitady vola fa manao an'le asa fitaterana
ka ny fahafahampon'ny olona sy ny fahazahoana ireo vola sy tombony amin'ny vola alaina amin'ny olona mpandeha, izay no fitambarany. Fa ny mitady vola raha vao apetraky ny olona manao fandrarana na asa anankiray eo amin'ny laharana voalohany, dia tsy ho vitany tsara mihitsy ny asany na rahoviana na rahoviana. Ny vola dia accessoire hoentina mifandimbidimby tanana eny hoe ty lasan'izao service le ataonareo io mantsy. Za mpiteny an'izay foana hoe au taxi be eo mitady vola sa hitatitr'olona, dia ozy le olona anka mitady vola kosa ane le asa eny ataovy ambony ara le resaka mitady vola, fa atao sahazany iny vola tadiavin'ny laisany iny kosa le fanomezana fahafahampoan'le olona. Inona ny zavatra matetika efa resahana eto androantsika 3-4 febroary androany. Mbola misy etapa-dalany ny tsy fanajana-pandeha mandroaka pandeha midina fa tsisy majinika misy kisitina be le gôlina amin'ny famerim-bola. Indray kosa aloha tena mba iraisako hevitra amin'ny taxi be indray le hoe mba azo atao aloha mba majinika indrindra le miainga erim-pandekama tsy ny olona rehetra hoany hoe manome vola lehibe fa efa mba tsy fidiny ny godarana amin'io fa miray atoandro amiray ora atoandro ray alina le vola nomeko dia tamfiry ny lera amin'io amiray ora atoandro. Aina le resevera tsy mahazo le resaka elara izay fa amiray ora atoandro efa amiray ora atoandro ve dia mbola tsisy madinika ihany kosa zay zany tiako tenenina saliraji zao ekena daholo zany fanamariana rehetra zany fa ny fiezahany tsirairay makeo am'le izy tsy ho zato isan-jaton'ny mpandeha no anana madinika avy hatrany kanefa tsy hoe ny mpandeha rehetra dia mety ray alanao daholo resevera satria nahoana tsy manana an'izany koa le olona ho any amin'ny resaka resevera indray efa nanoro hevitra azy zay efa nanoro hevitra hoe ataovy zany ane zavatra tsy mazimazia tsy foronina ane zany ary ny vola nge raha ohatra ka ray alina takalo 200 dia firy 50 ny isany takalo 200 dia ny 5,000 takalo 200 firy ny isany 100 any ary ary 100 dia 250 ohatra zay ny any am-posinao amin'ny voamiainga 5,000 sy ray alina fotsiny zay manao kahie dia charge tia ny 5,000 sy ray alina vola majinika azoko na eny amin'ny banky na eny amin'ny mpivarotra na eny amin'ny eny amin'ny izy moa le manakalo vola dia le atakalo vaventy eny amin'ny lasantsy reny tsy teneny dia any aminareo iny rehefa aveo atao nikajy rehefa hariva fa zao asa zany fa tsy hoe tsy hitarainana koa zany kasarotra be raha zoky le anakalo le zao sotra zao satria nareo tsy ary tonga teo amin'izay ezaka izay hoe inona avy no zavatra tokony ataon'ny taxi be chauffeur receveur tompona fiara sy ny coopérativa anatsara n'ilay servisy ho an'ilay mpandeha dia misy fotoana rehefa mifampitaraina satria za aloha raha mipetraka ny toerako aloha kely ny toerana hipetrahako any amin'ny tompona fiara sy ny receveur sy ny chauffeur aty amin'ny mpandeha ako mipetraka raha ohatra ka dia le an'iny koa rakoto mba tokony hialan-dralahy koa le vodinao mbola tsy tafapetraka amin'ny siza koa dia va aiza le freanao raha an'iny koa rakoto le tokony hialan-dralahy le vodinao afafa ty le hitanao le amin'ny vao mipetraka le olona ao anaty be taxa ny vodinao mbola tsy tafapetraka koa dia va hery zalahy aiza le freanao raha misia ohatra ny hoe hitsoka venao sa hoe ahoana aiza freanao raha misia efa ianao ke tsy hoe andohan'le izy akorony fa mba tokony endasana hipetraka tsara voatakina la ifre fahalalam-pomba minitra sy ny segondy iny amin'ny ankapobeny ny fomba fandaminana tena tsoroko mihitsy aloha hoe tamin'ny taxi be voananomboka tany am-boalohany araky n'ilay tompony 194 zao tadidiko tamin'ny 10 taona lasa tany hoany misy rangahy anankiray miakatra manao gilet misy 194 rehefa eo anosy vavaka dia eo izy miteny hoe miarahaba nareo rehetra tompoko misy fanazavana zay tiany omena dia mandrapatonga ary akorin-drano ary izy miresaka eo dia nataondry zareo tamin'ny taxi be rehetra zay mialeo akorin-drano izy dia miditra amin'ilay 194 miverina indray amin'ny ankapobeny ny fahenoko azy anisany efa nanao ezaka sy manao ezaka ny taxi be sasatsasany momba ny fanazavana ao anatiny ny fanaraha-maso ny fandraisana ny telefônina amin'ilay cahier de charge mipetaka ao aoriana iny satria misy autocollant mipetaka ao aorianan'ilay taxi be dia misy numéro anankiroa eo fiainana andavanandro zany rehetra zany matoa misy ny fitarainana dia manahirana ny miaino hitanareo ihany ny cas d'école resantsika iny fa tsy hoe zato isan-jato ny rariny eny ihany na zato isan-jato ny rariny eny ihany ao anatin'ny baolina kitra rehefa hoe 5 sy 4
de mitehaka ianao raha efatra matin'le anankiray fa resy izy fa 5 matin'le ilany ao am-pianarana ho an'ny ankizy tena tia mianatra tena milofo ary tena miaritory rehefa 2e izy de mitomany aty maso rehefa 2e izy de tena saika farany aneny saika farany ahoana 2e zany hoe le toe-tsaina entina manao an'le zavatra zany de hoy ny teny frantsay hoe chercher l'excellence mitadiavany tena mahafinaritra indrindra ho atao filamatra raha aka coopérative mitatitra ny zotra nasionaly tsika de ahitatsika ny ohatra misy ny cotisia misy ny soatrance de misy ny isadolo lefa mba manao an'ireny le fitaterana le efa avoleta izy anjara plus misy ny sonatra plus mahatonga zaka sy ny sisa ekena fa tsy tena hoe zato isanjato reny fa rehefa tena taka ny ora ny fiaramanidina ny fiangan'ny cotisia ry ambodivona rehefa taka ny ora ny fiaramanidina ny fahatokavany any amin'ny toerana alehany ary tsy le chauffeur le mivatravatra le mitondra an'le izy satria nisy fotoana atao anatin'le coopérative reny naditra ihany ny chauffeur de efa fa tsy manonona le coopérative fa nisy raina roa de efa nahitsy le izy de efa mba mahafinaritra ireny satria nahoana inona no tadiavina hatreo amin'ny mety tsy haingitraingitra ny mitady filaminana amin'ny fitaterana tsy haingitraingitra vola mame vola le olona de taterana laisan'ilay tsara fa androany mbola maheno tsika hoe omaly mbola misy manao tapadalana raha pitsotsika mbola maheno hoe am'ty androany ity mbola misy ny menimenina resaka hoe vahaolana anankiray mba tsy hitiky mipitatitra ihany koa indrindra ho an'iny tsy mpitatitra fa mponina zany de rehefa Vous êtes amateur de séries, de films en streaming, de jeux vidéo en ligne ou bien plus encore, toujours plus de bons plans avec Wi-Fiber. Profitez d'une remise exceptionnelle et ne payez que 159 milliards par mois pendant 6 mois pour tout nouvel abonnement de 24 mois. N'attendez plus et profitez de l'offre Wi-Fiber Prime au prix du Discovery pendant 6 mois en édition limitée. Offre sous condition. Wi-Fiber, désormais disponible dès 12 mois d'abonnement. Rendez-vous auprès de nos points de vente. Orange. Sohid, mivarotra telefôny na marika tsara be sy vaovao be. Sohid, bateria matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Simba ny fiara, inona natao? Misehatra amin'ny fitaterana olona na ny entam-barotra ve ianao? Arovy mitatitra sy ny olona na ny entana entiny. Ataovy teny izao ny fanamboarana rehetra ilaina hiatrehana amin'ny fararan'ny fitaterana. Aza matahotra, ny banky dia vonina nampy anao amin'izany ary mety azo fihenam-bidy amin'izany vola hatramin'ny 500 isan-jato ary ianao. Eny, mety mihoatra izay ary. Fanomezana be ihany koa amin'ny famerenana satria rehefa mandeha tsara any ny tsena vao mamerim-bola ianao. Aza tara zalahy antsony 03203 555 44 na ny 033 50 555 44 na ihany koa ny 034 14 555 44. Accès Bank, Souteri. 20 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra tsy distrika misy ianao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Aza hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny maimaimpona, tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bemray, miara-mita no samy salama, miara-mita ny miady amin'ny coronavirus. Sady mihinana farilaka amonenio. Faloatra fahinana farilaka hono izy tsy azonareo efa miteny sady ny zanako sady mitombo sary no miamatsily saina isan'andro vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy ary tena satria sady be ho karaina. Efa ho 15 taona izao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy olovain'ny taranaka fara-mandimby. Sotra farilaka. Farilaka mitombo ampifaliana. Misy ny tsirony vanille sy banane.
Ny Baobab Bank Madagascar amin'ny alalan'ireo maso ivony efapolo dia manome tolotra maro miaraka amin'ny fanokafana kanto anao izay tsotra aingana azo antoka. Tolotra natao anao mpiasa, mpivarotra na mpandraharaha. Fanokafana kanto efa misy carte bancaire na chèque, assurance na fiantohana. Findramam-bola hatramin'ny fiainahany tanjanam-bola hatramin'ny 10,700 isanjato. Ary tolotra maro samihafa mamaly ny etaentanao. Manantona ary ny maso ivony Baobab Bank Madagascar akaiky anao. Baobab Bank Madagascar, libérez votre potentiel. Nay sema manazava amin'ny rangahy raha mora sola aloha manazava andramatoa fako amin'ny tokantrano ihany azariana amin'ny vaky fatina alika tsisy fika fa aloha le vaky biky tsy aty reny meteriny fa tonga dia lasa miveriny tay amin'ny sase tsikle tonga dia lasa mandeha karareo tsisy wc tsy misasasasa fa mifakona orinasa tsy lasa gazy tapahana tsy fanarahana tsy mivazivazy fa izay tratranao fanahinina voasazy entany tsika rehetra fa mifako ariana amin'ny vakambahoaka voafetra aloha ifanaja aminay zay raha mila fanazavana fanaminy amin'izany 034 05 214 13 034 05 214 50. Areva matsiro be zany fety ato zany a. Rehefa io ange ny paty matsiro akoho milay foana e. Akoho lay mibridge fa crevette koa tena masaka pensa be. Na crevette na légume samy eo forme tsara ka. Ary misy aksana ry anao fa tsy misolo ny toerana. Tsy le zay koa raha matesy. Plan nouille matsiro salona ihany ho tena norme. Na sira akoho, na crevette, na légume, na omby. Mety aminao tsara ry nouille matsiro salona rehefa none. Na ny vidiny koa aza poinsa be nouille matsiro. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris Peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris pour tout travail et d'extérieur. Optez pour une gamme de produits de qualité. Iris Peinture d'exception. Du 3 au 5 mars, tentez de gagner de super lots pour tout achat de produits Iris dans tous nos revendeurs. Visible sur notre page Facebook Iris Peinture d'exception. Fankastanireo ira metrika indrindra tamin'ny taona raika amby RTJ 96.6 FM Orange sy chill manotra nao RTJ Musique milamina masculin vokatry ny foko misy sahita efatra minela farambola misy fitiavany iray tavela matoky atonija Mantoki, fa fitiavana tsy zarazara. Mama, Teddy Prezo. Kama panalovy. Tsy ho amilanao, dia lasa matsiahy. Avalony, Zara Marcel. Jesus alone. Raniando, Yartu. Raniando, Sarazar. Se esfara nesse ruianão. Anwan, Rexan. Sayana, Mandresadzar, Fidiumi Ira, Nakavisnao, Amne SMS, Orange, 032 32 00766, Na, 033 56 00 766. Si 34 34 007 6 Od MLL 0966 032 5 266 034 30 87 966 RDJ. Tsy fotsiny ty fa sady efa mazo olona ho anareo any anaty taxi be ho antsika mpandeha taxi be olona miara-miasa le izy fa tsy hoe ty mpiasa ny anina dia ty atao raha ohatra zany tsy ny olona rehetra no mitondra vola vaventy zay hoa dia ity mba hevitra omeko ty satria namana Larisa tratran'le izy tsy nanana majinika amin'le vola Larisa le taxi be dia niteren'le receveur ivoaka Larisa 4 volako 4 amin'io fa tsy hoe 4 alina koa avec fe 4 alina ne taxi be numéro firy le izy na numéro izy ko patana soltina Gerara eny tompoko tsy tokony ampidin'ilay isany ny olona tsy manana tsy anana laisa Merhaba tompoko. Sapana mbara.
Inona moa dia izy ity vitsivitsy rangava. Voalohany indrindra aloha Fakamalo tsy tafiditra fa nizaka niditra ihany. Le resaka le zanaka député sy ny aniny ity. Ny be lehibe zany le miteny hoe victime le mampalahelo le bandy kely victime. Fa za zany mety tsy victime le riva matoa fantatro ny dada ny zava-nisy dia le ry mihitsy ny te tantara. Le ry mihitsy mety ny zesta tany amin'ny dadany tany dadanay polisy. Aleo moa zany zany no tena nalasa ny dadanay polisy. Indrindra rehefa mama ny polisy, mama ny polisy. Natserovako bandy kely zay mihitsy zay Dia manarak'izay indray resaka taxi be indray a. Mba tiako tenenina kely rangahy le izy ve taxi be zany rehefa maraina fetsifetsy e. Ohatra misy filarana be ho anay mandeha 159 filarana be dia mpianatra no alefandry zareo meloa. Hitako hoe tsara zany. Fa nefa kosa amiko manokana za mahita mpianatra zany voalohan'ny fampianarana tao andreo raha nentsika lery izy tokony miala aloha e. Fa tsy manararaotra hoe zay mpianatra dia zay tsy milahatra. Zay koa aloha. Zay no tokony ho izy satria zay tamin'ny anatra taloha mandeha tonga fo maraina be. Tsy mampaninana iray raha misy signal mangamanga ohatra ny eo alohany. Hoe rehefa le bara mangamanga ny mpianatra dia miara-miainga ihany dia ny olona tsotra ny anankiray pratika. Fa le olona miasa le izy zany raha olona iza zany no voaroaka ny mpianatra tara ny ampianarana sa mpiasa tara ny ampiasana. Voaroaka voaroaka raha tara. Nefa dia efa maika mpianatra tsy mpianatra hoentindry zareo. Dia le mba taraina kely le 159 rehefa ariva tsy misy tonga andramena fa 67 daholo miala tanjom-bato rehetra. Zay indray Zay 159. Mody any amin'ny tanàna daholo zany e. Tsisy mody andramena fa eo 67 raha maheno an'izany zao zareo zao zany. Maheno an'izany zao zareo 159 zany amin'izao a. Inona zao ny resaka ataony any. Ny tompona fiara sy ny kooperativa ve misy mba fihetsika ataony any miteny hoe zalahy. Ny hoan'ny ndao aloha resika izy. Ndao za tsisy raha afaka. Manajy lasy ny hoan'ny aksa ny vato manokana zany dia be dehibe ny mitaraina. Eny tompo salama tompoko. Salama miarabanareo rehetra. Miananao? Resaka mombana taxi be ihany. Ho varika andry. Le izy veriko an'le izy zany tsika tena mila miova-toetrana mihitsiny. Amin'ny lafiny ohatr'izay mba mila hoe mivonona isahirana rehefa miasa dia mivonona mba hanatsara zavatra ihany koa. Meo hevitra ray tonga dia mba azo ampiarina dia tenentsika androany. Le zavatra ny tenen'ny goty teo zao hoe tokony manao fond de caisse tokony hoe zavatra mety zao reny. Fa ny mahavoantsika tsika mieritreritra foana le vola miditra any am-potsy dia tsy tokony hobangana fa hoe ny azo androany tokony hafirima ho any amintsika. Dia tsika tsy tafavoaka mihitsy raha vao izay foana ny toe-tsaina hoentintsika fa mila mba mperitra fotsika indraindray mba hanatsarana zavatra zany. Dia le fampianarana nita hoe tokony mba atao maromaro foana satria ny toe-tsaintsika zany tena lavitra be an'le hoe androso mihitsiny. Dia raha izao foana no ataontsika dia taraiketintsika fa tsika tsy tokony androtsona iandrendrakotona arabe any fitondrana hanatsara ny tenantsika. Fa tsika vahoaka mihitsy tokony reagir dia tokony andinika hoe ahoana ny hanatsarako ny eto amin'ny parti misy anahako ny asako. Dia izay no tokony mba hoe ezahana aloha hoe mba hovoizina foana ny fampianarana ny fanovana toe-tsaina. Satria na ireo mpitondra sy ireo mpanao politika mako izany sy mampahory vahoaka ireo raha mahita hoe miova ny vahoaka miala maina ireo satria hanao filalaofianam-bahoaka ohatr'izao foana. Fa tsika tena mila miova toe-tsaina tena lalitra mihitsy sasaiko hoe ahoana ny anaovana an'izay fa dia misaotra betsaka dia miala Mankasitraka tompoko dia mirafisoana. Toy an'izay resan'ilay ramatoa zay zao raha mitenitsika hoe tokony miova toe-tsaina dia aka ohatra iray rehefa mba hitanareo le retsy la risaka tena asainy le receveur mivoaka izy satria tsy anamana madinika dia mba tsika ray taxi be no miteny hoe diso e lahy. Tena marina izy tena kizany. Sy mpamanja kely hoe dia ampidiny lahy ery ananiny ery. Fa saingy izy tompoko mandefitra sy manakambo izy dia naleo nidina satria lahy mahakamo. Dia mifamaly kosa aloha tena. Salama tompoko. Ay lasy zao service le izy ary le hoe service public tsisy idirany resaka hoe fanjakana fa privé coopérative fiara dia manao versement rehefa ariva. Salama daholo. Eo zao mba miantso atsika anao mikasika le tem-botatovo. Zay raha nga tena efa dia mavoatra tena ratsy loatra ny ankabetsan'ireo irvainareo. Tena natsirety tsy isy fa miasa fotsy mitady vola dia miasa dia mamono olona tsy hita. Dia tenenina koa hitanao le resaka hoe
fiainana sy ny karazany. Aiza ny tena andraikitra aiza ho aiza. Iza? Dia ora goatra. Rosoroa? Ahoana ny tena fandeha Leo an-dranomasina akeo? Le amin'ny Zoma? Inona? Le totofana. Le aiza ho aiza io le ry an-rantapana? Io zao dia ny anankiray koa ry mamamba efa misy ohatran'ny fefihazo zay dia hoe raha rana ny miditra eo rano be le izy dia sao dia izy io dia zao eto isika afaka miteny hoe misy andraikitra maro samihafa ao dia velomintsika ny lakolosy zay lakolosy mopera misy manototra eo an-ranotapahana rehefa manaitaitra ny olona hoe ahoana io le rakolosy mopera nga hoe mitonatona tay ay zafady moramora ihany fa le izy le hoe ponga miantona ny kapohako an-ranotapahana zay lazay fa nisy namoaka sary le izy manaje tonga dia alefa so e angiakagny ianao fa efa vitsivitsy isa le ampina goavitsy nato mbola tsy dia maninony zay hoe firy ny bi matiny Ronaldo tsy izy resaka bisy le resaka goavitsina tsara tarehy nisy fa efa ely ty fitarana ampon'ny vato ty hoe am'le fodina amin'ny riva sy amin'ny fandehanana maraina dia mangataka izy hoe misina coopérative anankiray anampy ny bus ny vato eny tompo finoana le radio azafady tompo finoana ny radio a natengongony ty maty ao no kadapady larisao aperesaka fory allo manomana dimanjato melo zany a dia am'ty za tsy manadiny famerim-bola dia tsisy olana manomana fola larisa fa tamin'io tsy nety 4 ny volako tsy PDB ny andro nefa ny amin'io tsy hoe andro maraina hoe mbola tsy hoe misy volany amin'zareo mariny zany fa indraindray tena mety misy olona 10 na inona manome 50 minutes le feny be bus tamin'izay tena feny be bus tamin'izay misy olona mety hoe 10 na efatra am'ireo manome 50 tsy mba nisy mihitsy ve fiantrana tao anatin'le izy hoe ny andro amin'io amin'ny enina azonareo allo apetraka lalàna ary le izy ohatra dia tsy maninona raha eketsika isika mihitsy zany no resahana hoe ny anany tiako ahitsy kely ao anatin'le izy tena efa miezaka ny akabetsahan'ny olona hitondra majinika noho izany aza somary manome rariny an'le resevera manosika ny larisa ivoaka isika am'le hoe tokony any satria zao zay le solution fond de caisse marimaritry ny andanina sy ny akila ary isaky ny mandalo terminus asaina misy tonga eo ny tompon'ny coopérative na ny mpiara-miasa amin'ndrareo manome hoe tiandray ary dia atao tiany vaventy any am'la zay oa dia atakalo kopata monsieur bota fay angelo le midina dia tsy maintsy matsinga mirabe salama tompoko voalohany tena embouteillage be aty amin'ny lalana makany amin'ny collegium fa misy inona any tsy haiko fa dia embouteillage tena misy anandro le izy fa tena tsy any rery fa hatraty akazo manga mivoaka hatraty akazo manga io zany tsy entanako amin'ny mihitsy faharoa mananga ny tompona andraikitra ty amin'ny mpitandro filaminana 67 ty amin'ny partina rangaha be loatra rangaha dia olona mitsindrona ty vao maraina tsy haiko aloha dia ao anatiny fa izy zany aloha tsy vaksiny aloha zao izy le toerana mbo andananay vaksiny ty amin'ny partina 67 hectare eo am'jiantsa eo velambelany eo ve eo velambelany eo aty amin'ny parti amin'ny bonara be aty zany tena be loatra vekany am'jiantsa eny amoromoron-dalana eny ve misy aty anelakelan-trano mitsindrona vao maraina tena mahavarina dia fadibadibakidy zavatra fotsifotsy le tsondromina alefa sary party alefa sary party kely ranon zavatra fotsifotsy mba alefa sary ranon zavatra fotsifotsy fotsifotsy izy aloka zava-tipa mavesatra be ny zany tsindrona zany azoko fatelo farany zay olona irotsaka 2023 ka masampeny hoe 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 2023 ka
hoe aloha zay no mba hitondra dia aloha zay mba hihinana kely zay no vidiko kokoa ny Irlande azafotana zany vahoaka fa loatra dia miteny mivantana ny apiko foana le resaka le teo fa Larisama ny ohatran'ny raisiny efa miezaka i Larisama mitondra 500 isan'andro rehefa mandeha ary anankiroa ny any fa tamin'io izay 2 zay ny tany aminy ny zavatra fiarahamonina ny taxi be koa dia zao tokony mifankafantatra ny mpandeha sy ny receveur sy amin'ny ligne efa fandehanana anahoana zavatra anankiroa any tiako tenenina moa zany amin'le resaka efa malaza le ray aman-dreny ny mpianatra nanala baraka prof PS dia tena io efa vita be moa ny olona makafisiny raha prof PS fa tena hita marina izy efa mampolo taona amandro 20 taona nanao any taranja satria dia tena manana posiposifa nandefika izy ohatra ka hoe azony atao tsara no mitory iny ray aman-dreny ny mpianatra iny izay namoaka ny sariny amin'ny tambazotra nefa tsy nahazahoana analana avy aminy zavatra ray zay fanalambarakana anazy any toeram-piasany efa zavatra roa zay efa zavatra maro zany ny infraction nataon'iny ray aman-dreny ny mpianatra iny nefa dia nataony tamin'ny fo sportif dia tsy nitory ny vala fa dia hiteo foana ny mahazo azy dia faharoa mba anao anolotra vahaolana zay zany tena tsara entanina mitsika tokoa tsara rehefa mievoke problème zao efa miritra dia mba hitsika fa vahoaka tsika zay manolotra vahaolana amin'ny zavatra misy amin'ny resaka taxi be miodina marina hoe tena araky ny teny voto sy resatra hoe aloha tonga dia mirahina zao ny anaty taxi be hoe zay tsy voaka fa matetika foana efa zaza mampevavy kely rona telo na sendra amin'ny voty dia ohatrany tsy mirahina tsara fa ohatrany hoe avela fotsiny le izy mampalahelo fa raha ohatra hoe sendra mibetsaka tsy maintsy mandevitra reo dia raha ohatra indray nefa ka hoe sendra le olona vitsivita dia alaivo numéron'le taxi be dia alefaso amin'ny tambadioka na alefaso any amin'ny ny firaisankina an-tanan-dehibe dia manahirana amina fotoana sasany ny amin'ny zavatra ratsy leday no ao aby fa zay zao tsotra kely le izy hoe miova toe-tsaina tsy tenentsika intsony fa tongotsika dia manome ohatra ahafahana manao vahaolana allo io salame eto manaraka ny fandaharanareo ohatra tena allo mitiko telenina kely dia zao e ohatrany etra zany ohatrany fomba ihany ny teniny pasteur mahiolona sy korotana amin'ny firenena misy 2027 dia mitanga daholo ny fanalana amin'izy meseka besaka fantatra koa zay morambaty zay nefa ny covid moa amin'izao fotoana ohatrany dia raha ilolona loatra tony zany miaro tena samy manao dia zany ihany tsirairay ka mila maity satria miaretina mandrisana ny mpanao politika amin'ny sahotaka na samy saina tokantrano ara dia misahotaka tanteraka satria betaka ny olona rava tokantrano miady atrano etseroa ia ka zay mba etaetako zany sambany avo aminareo makasitraka to ie ato misy namana moa zany miasa amin'ny taxi be ngamba izy dia mitantara momba ny hoe ny resaka fijanonana segondra vitsivitsy dia efa tokony polisy ny olona koa mba saina manantona varavarana rehefa ivo fandaminana zany namako tokony anareo saminareo indray zay ataovy zay fandaminanareo taxi be mpanao cadence ny tompon'ny orinasa coopérativa polisy tsisy diram-pandeha mihitsy zay fandaminana zay dia ataovy zay anarahana an'izay fifandaminana zay satria raha mifapila vaniny any amin'izay lafiny zay nefa ny olona ihany koa terenareo hoaingana be akeny ambaravarana tsy ny rehetra ihany koa no mahavita mitsangana mialoha mbola tsy mijanona ny tômôbilina raha ny tokony ho izy ny lalàna fototra zay tsy azo ivalozana mijanona ny taxi be vao mitsangana mpandeha zay no izy aloha tsisy hevitra aloha zay no izy dia anjara amin'ny polisy ny mandamina an'izay hoe manaova karazana simulation allo salama tompoko rivotra
Tafiditra. Efa tafiditra be mihitsy. Raha iverina amin'ny resaka teo fa tapaka moa tia teo. Sanatiako hoe miaro an'ilay taxi be isika. Tafiditra le resaka fa mba tsy hanadinoka ny famerim-bolantsika satria ny olombelona koa manana fanadinoana dia aleo tika miomana. Misy firenena anankiray izay misy firenena anankiray mandroso be ao ty misy famerim-bola vola efatra foana ny olona na koa ianao za mabetsaka le betsabetsaka dia tsy mahazo tony. Zany zao zavatra ohatra tokony azo iraisina. Tia raha ohatra ka hoe ty tsy afaka miomana hoe dimanjato tonga dia aprimy mba ahafahato miala amin'ilay hoe iray alina be roa be ohatra. Ka ny matokana somary maladino anazy za mihitsy maladino azy famerim-bola ohatra. Mahatonga na miadevitra aminao tsinona satria dimy andro larisa. Zatra miteny hoe diso larisa tany mihitsy ny resaka. Tany amin'ilay hoe larisa diso fa diso mihitsy no lojevera napidina ny larisa. Mba tiako izay. Tena zavatra diso tena diso tanteraka izy. Fa ny problème isika koa samy olombelona na isika badela ny resevera mety tany anadimy famerim-bola dia eo amin'izay tenaka ny hoe iza reto. Manarak'izay ça aloha makasitaka ny chauffeur resevera satria le bande mety 15 heures de travail par jour 15 heures. Hitao tsara ny lera esandreo matonga amin'ny aloriva fa 15 heures de travail mafy zany asa zany. Tena mafy zany fa tiako aloha hoe safidy io. Tena tsy hitantsika. Tena safidy fa miasa koa tsy misy gotra. Tsisy miasa. Tsika tsy manana asa betsaka fa io aloha zany. Ka tsy manamarina ny mahasosotra ataon'ilay rony sasany kosa aloha zany. Reny zay aloha olomelika tsy diso reny tanjanaka zany izy fa expression zany no hitiko teneniny expression anaty atsiva hoe tanjanaka. Hevitra nomeko ny raha misy ligne ana taxi be folo ka ny valo amin'ireo efa manomboka heno aty amin'ny rivotra sy any amin'ny tele hoe efa miha mahafinaritra kosa rangaha manaraka ho azy ny asany misy pression foana zay zao miasa eto misy pression ndra larisa sargoto zao zay larisa raha maneno sahona dia efa alaina any mariny za raha mamidôma anatsy anaovana taxi be zavatra naraisiko nanomboka teo dia 172 187 kely ny vola dia mihera aloha alohan'ny idirako dia na manokana fa tsy fantatro zao ny resevera zay napidina sy mitovitovy toetra aminy efa betoko. Salamatoko mba saika anontany kely inona moa no tena antom-pisin'ity fandarana rivotra ity? Inona ho any antom-pisin'ity fandarana rivotra tany? Tsy mandeha amin'ny zelony fa tiana rofony ity na izay mpanetana nareo mpiaino akanaly ity fandarana ity zava-misy tsy hita be ihany any dika zany ao dika movy ao alefa somzay ny hevitra hoe aza borikina aloha hoe misy dikany sa tsisy dikany. Ianao zao ny anontanianay ianao ary miteny hoe tsy mandeha amin'ny zelony reto bandy reto ary ahoana le misy sa tsisy trany tsisy matoa tsy mandeha amin'ny zelony nefa nareo miresaka zavatra miseho miresaka zavatra hoe misy dikany dia ahoana atovy misy dikany aza atao an'izany tsy mandeha amin'ny zelony izany fa be dia be nge ny olona mihaino an'ity zavatra ity. Nareo ohatra miresaka zavatra ohatra miseho mahay be izany rakoty ry Francis rehefa tonga ohatra dia efa bandy nefa tsy hita akory izay ataony rehefa ao amin'ny tena zavatra misy dikany. Ataovy misy dikany zalava aza atao an'izany fa le tia lany andro fotsiny izay sura e. Ya ao mihinana goavitsy nato zalahy navelana ny teny mihitsy ianao navelana ny teny ianao satria zay le fandarana rivotra ity fandarana rivotra ihany koa samy teny hoe misy fandarana radio be da be milaika hafa kokoa misy dikany kokoa afaka eno ny araka mihinana goavitsy nako makazita tanga rivotra ahoana ahoana mifandeha miarabatompo salama bandakamako bisio aloha raha rizay zay raha ngano hita sary eto aloha dia mba atao vahina ary ty manao bizolona takony ty tona kely fotsiny ry bandekama va dia iny ty zorana zany hoan'le raha namana teo za tsy dia nety tsy vady fa milay be ihany koa fa ozy hoe efa manina mbola mipokiny fa nizordira mbola misy zavatra tsy tena mazava aloha levitra hita
Ny nany any apo. Ia. Tena maro mihitsy ny hoe mampiesika kely amin'ny manaraka nefa mandeha ny fandaharana tsy ho afa-pony rehetra zany mihitsy. Hoy izy lay de izy zany anankiray am'le hoe tena tsy reveny mihitsy le izy de miantso izy de teneniny. Tsy fantan'le hoe inona marina zany tena fotopisin'le fandarana. Nefa za mijery success benfica zao a jery le diffusion zao gambola resa faly be antany. Izy lay ia ento hoaniny goavitsinay. Miara-badika rehetrarehetra momba n'le chauffeuran'le taxi be mpiady loatra angamba le recevera satria tokony ndraisiny any le madinika fa betabengy ny recevera mandray an'le vavety fa iny an-dalana eny izy efanena amin'ny tômôbila namany de kely aminareo any ka misy an'izy mandrapatonga ny farany rehefa tsy mahita zay vao anina tokony entina ihany le olona aloha. Asa daholo zany. Ie. Asa daholo zany fa mpiady izy wa fa tsy hoe ndresevera rehetra kory no amerim-bola olo zay sy moka olona zay koa fa misy ndresevera mifampiranda tsara de makahery an'ny larisa moa de mbola hitako tsara ny tareha fa ahita kely fotsiny tamin'ny tamin'ny fa de tsara pire de miratso tompoko misy afatra avy amin'ny betaxato momba le betaxa misy toe zavatra ohatra zao ihany koa rehefa nalasaka olona eny amin'ny arabus betaxa ny betaxa de misy an'le fitsipika hoe tsy mahazo mijanona betaxa miarahaba anareo miarahaba misy hoe bexa koa miarahaba tompoko zara mijery ny goty eto amin'ity mba arkivy angamba zavatra ho an'ny joty fa tena ohatran'ny dabaka andreo misy maarkivy kely iza manaiza anazy misy karazany efatra ny lokony de arakaraky ny lokony le izy ny maintimainty ny tena tsara. Ile mainty masaka be iny fa misy olitra iny fa milay foana dadabe mabe misy izy le bisoan'ny larisa teo fa moa atao tsy resaka tsotra efa nilasa ny takolakila aloha de raisy isany ianao raha ohatra ka zany ohatra nyezakeza ny ambota iazy teto mavila teto ka angao maro teto tena misy accident zany teo ambozatovo teo ve sa teo ny ambota iazy rehefa tonga ao aloha ao ianao de tsy hitanao tsony inona ny tao. Tena rehatra be tena somary nanderaky ihany fa mato daholo amin'ny conséquent kely amin'ny goavitsinapy ito avakaiky angamba sy to ny voankazo tokoa misy fotoana mampoelana azadiny fa rehefa aveo iresaka aminareo momba an'ity seho ataonay maty zany hoe rahampitso isy famarotana be atao mora rehefa aveo ka tsy hoe tsisy mividy mihitsy akory ny bianay kilalao anisan'ny fankalazany. Livre tamina taxi be any. Salama. Nahita hoe tsisy fotony le fandarana raha ohatra fondra le miena raisy kely voambolana ragoty. Fandroany zao nahita hoe nisy fotony be le fandarana satria nitondra soan'ny teny le izy ny taxi be indrindrandrindra. Nikefy tamin'ny ragoty amin'ny fond de caisse de eo hoan'ny eo an'le bebero fa 5 zao patron tsy anaiky an'izany de patron io koa mba velomitsika ny voan-dakilosin'ny patron. De zao ragoty za de mamety ny any taxi be tompony vasakosony fa ny commune natao fanjakana miampitiny satria leo 67 lasa RN 67 secondaire mandrapatonga ny atao madingy de tsy miampitiny tsony raha le hivatsy ambodaty mety tonga any vasakosy tsony zareo makasitraka ny atao amirivotra ratso e zany hoe tsy de voaresaka loatra moa kanefa de manana andraikitra lehibe ny coopérativa sy ny tompona fiara ohatra ny ahoana ny fifandraisana ao anatin'le izy fa amin'ny mahasamy miasa indray de kopy tsara ny resaka pression na ny tsindry amin'ny receveur sy ny chauffeur amin'ny resaka versement ny fomba fiasa ny entretien sy ny taimbava samy hafa fifandraisana aminareo any io zay tsisy idiran'ny mpandeha indray kosa. Rehefa vakiako tsara ny le taxi be nandefa taty fa ny zavatra tena mampijaly an'zareo zany de ny ataony mpitandro filaminana zany rehefa le tafijanona kely ohatry ny anankitelo any zany miomby eo amin'le fijanonana de nefa izy tsy maintsy manala ola de nefa izy de efa kapohan'ny polisy sady zany ao anatin'le izy de iny indray mila mandamina ny fifandraisana ny coopérative ny tompona fiara ny chauffeur sy ny receveur ary ny polisy raha ovina no isy fotoana ivory anareo de anao karazana simulation na hoe eto zao laisany eto anoloan'ny maraina eo anosy zao laisany de hitan'ny laisany ty ohatr'zao fa
misy karazana toetra sasany koa ny ny taxi be le hitanareo le mijanona de le volant le avily mekavy raha gotokoa lahitsy za mandinika le pneu alohany le romo misy le fahatelo ato aoriana rehefa eo am'le are mamily volant à gauche de hitanareo sady vonona ny ainga izy no mijanona fa fifandraisana eo amin'ny police tokony misy cadenceur koa nge tsisy pointeur sony nga izy hoe mba mila fanampiana ihany koa le izy fa 10 alina be zao ny farafambanina raha tapaka amin'izany ohatra nefa ny mpamily sy ny mpanampy aza tsy mitondra fanampiana Visca, batterie mateza sy matanjaka. Visca, manomboka ny 32 ka hatramin'ny 200 ampères. Visca, hitanao amin'ny toerana rehetra. Visca, entina sy manodidina. Sohid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid, batterie matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, batterie ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Misokatra ho anao hatrany itoerana fanaovana vaksiny miady amin'ny coronavirus ao amin'ny enceinte John Bosco Ankorondrano isaky ny zoma sy ny sabosy manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 4 ora. Hitanao avokoa ireo karazana vaksiny misy eto amin'ny firenena: Janssen, AstraZeneca, Sinopharm ary Pfizer. Misokatra ihany koa ny fanaovana vaksiny fatra fanampiny araky ny vaksiny vitanao. Arovako ny tenako, arovako ny hafa. Madagasikara manamafy miady amin'ny coronavirus. Miazana nofinofy mpianatra any Amerika. Le nandray firenena manan-karena ara-kolontsaina ohatran'ny hoe Inde na Turquie. Nandray Stewart tany Maurice. Tanterao ny nofinofinao. Tongava manatrika ny salon virtuel des études à l'étranger ny fahavalo amby roapolo ny volana febroary sy ny voalohany volana martsa ao amin'ny tranokala www.studiadvisor.mg. Hitanao ireo karazana vatsim-pianarana sy tolotra mora indrindra ahafahanao mandrato fianarana any ivelany. Na zanaiza misy anao eto Madagasikara, tolotra internet 10,000 monja dia ahafahanao mitsidika ireo trano efa virtual misy ao. Azadino raha fotoanantsika ny fahavalo amby roapolo ny volana febroary sy ny voalohany volana martsa ao amin'ny tranokala www.studiadvisor.mg. Partenaire Marie Fachancy, Paris University, G2 Akamas. Sponsor média RDJ. RDJ am Siv Maraina. Fankasitrahan'ireo ira mendrika indrindra tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. RDJ 96.6 FM, Orange sy Chill manohitra anao. RDJ Musique, Rap, azon-damosina velona, X-Star, Lion, Sphinx, Samba, Watayungs featuring Nagrad. Aitiu Angidnau, Codex. Maswand Mood, Kim Sogami featuring Taï. Team Yuvan Karat, TRB, Taxboot, Rivkel, Quincy, DJ Ashman, Rant RS. Sunyankiz, Eclipse. Mandresanzan, Fidiumi Ira, Nakaviznao, Amne SMS, Orange, 032 32 00766, Na, 033 56 00766, Si, 034 34 00766, Code RAP. RDJ. Tico, namako. Seria. Leobe. Rivoa! Rivo baovao! Tsy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao! Ay zavarina be raha ohatra ka bandekam Akenda vitivity aloha efa manomboka amin'ny abakabaka rehefa isokatra amin'ny 10 marsa
dia misokatra ihany koa mety manomboka misokatra ihany koa fampisehoana hetsika moa izy ity amin'ny 5-4 ny volana mars zao zany efa sasa latsaka 10 Samuel misy sy ny be mozika dia manolotra cabaret Samuel zay totosaina ao amin'ny espace terre manomboka amin'ny 6 oral amin'ny zoma 4 mars izao. Ny fandraisana anjara amin'izany moa dia mazava ho azy fa dia 5,000 sy 4 alina ariary ho an'ny tapakila tsotra ary 10 alina ariary ho an'ny zareo zay aka ny réservation amin'izany rehetra izany. Ny antsona raha ohatra ka andray an'ny tapakila zany ianao dia atsoy avy hatrany ny larana tarbia aiza indray ny nalehan'izy teo ny 038 37 751 90 038 37 751 90 Samuel ao amin'ny espace terre zoma 4 mars amin'ny 7 ora alina. Misy anaovan'ity azy zany ange mahavoatsika ny nandray le eny amin'ny home cooking le toerana eny amin'ny bypass le mahafinaritra anaovanay an'le cabaret hoe tiako raha ianao rehefa mirombe 10 ka hatramin'ny 2 rehefa avy eo dia enoy ny filazako azy afaka miantso an'le numéro omeko ianareo dia mahazo karatra anankiroa amin'ny vidiny misy fihenam-bidy ohatrany any amin'ny Cinepax dia fihenam-bidy ataon'zareo ity. Olona anankiroa zany 10 alina ariary raha ohatra ka miantso amin'ny 12 hatramin'ny 4. Zany hoe io zany ohatrany hoe vente flash moa ny fiantsona izay efa mahay azy. Ho antsika rehetra izay liana ny andeha any amin'io cabaret io kanefa ny mieritreritra ny tsy hody noho ny antony samihafa dia afaka miantso an'zareo koa dia izy no manoro ny toerana mendrika tsara sady mahafinaritra hoe etsy rehefa avy eo. Za moa zao hanao an'izay tetikady zay ahako satria ny ambiance, ny sakafo, ny fisotroana, ny fala vita ny toerana hodiana rehefa avy eo dia mety ho hanao an'izay fikasan'izay ahako amin'ny Zoma io. Zoma amin'ny valo le cabaret iarahany Lily i Goty dia i Omega Rabison sy Jovin amin'ny gitara dia tiako raha ianao ny lohateny hira-pitiavana samihafa no ataonay ao manomboka amin'ny 9. Ny Aumento Cooking dia eny amin'ny bypass miala miakavia rehefa mivoaka ny rond-point Rocade des Rives dia 700 metatra eo dia omilany akavia eo izy trano mahafinaritra. Efa hitantsika foana rehefa mandalo eny dia hoy hoe rehefa mandalo eny nareo dia inona ary ty ozinareo ao le izy. Fampifantarana antsika fambolekazo fanala ny 20 volana febroary 2024 Ambohida ny fanombohana manomboka amin'ny 8 maraina eo Masinikazo na Sampanana Ambohida famaranana amin'ny 3 ora tolakandro ny mpanatrika amin'izany ampy andraikitra mpitarika ny filoha ary ny kopa fifanana isa-pivondronana fahatongavana ara-potoana isam-piandraikitra tonga manomana sakafo ara-pahasalamana raha isa-pivondronana fitondrana fitaovana entina mamboly. Ny fitaovana entina amin'izany fanamiana ara-dalàna, fanamiana hafa mampiavaka amin'ny fivondronana, fitaovana entina mamboly azo sakafo masaka atoandro ary arorana. Manambahiny ihany koa tsika eto miaraka ny Jameson sy Mickman. Zay aza mihay raha tsy izany le anaranareo Zay moa zany tonga eto anazava sy ampahafantatra antsika mpiaino any an-tokantrano any sy izay manaraka an'izao fandaharana izao. Izahay avy eo amin'ny mpianatra mpiofana ho géomètre expert zany dia anatanteraka ny prestation de serment anay raha pitso ao amin'ny fitsarana. Eny tompoko, ia. Eo ambany fiahin'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny sampandarahan'ny fananantany zany no anatanteranay azy io. Dia miisa 920 mianadahy eo zay ny voaka, zany hoe andihan'ny 10 zay amin'ity taona ity. Ary ny 13 mianadahy aminay ireo dia isahana ny asa-panjakana eny anivon'ny sampandrarahan'ny fandrefesatany na ny service topografika zany. Dia ny 13 mianadahy isahana ny asa fandrefesatany à titre privé na hoe cabinet privé de géomètre expert. Fa le mitondra mandeha cabinet privé reo ohatrany hoe safidy sa ahoana ny fandehan'ilay satria ny cabinet privé zany raha ny tena marina tonga dia raha ohatra manana fiaingana tsara dia tsara kokoa foana aloha. Misy mahatsara ihany. Ia, ny araba moa efa noentin'ny namana Jameson teo Mickman ny tenako
zay fanontaniana zay ngamba Mikman ay ve tena Mikman mihitsy mizara roa mantsy izy io a zany hoe rehefa vita zany ny fianarana teny Votovorona na vita an'le 5 taona de mahazo an'ilay zay 5 taona zay de mipino grevy ilay izy indray aloha tsy tany sana fiainany mafy hoditra iny rehefa vita zany zay fiofanana 5 taona teny Votovorona zay a de mahazo an'le diplôme ingénieur géomètre topographe de miroso amin'ny stage 2 taona ao amin'ny ordre zany hoe misafidy encadreur ianao a de manao an'le stage 2 taona zany hoe mizara roa ndray zany izy avy eo misy zany le ankizy zay nianatra teny amin'ny ENAM reny zany no lasa géomètre expert amin'ny service ny administration publique fa le ray kosa tonga de manokatra cabinet privé avy hatrany zay zany no entina hanazava an'izay zavatra zay ary tamin'ity promotion ty le 10e promotion de nizara roa le izy misy zany 13 ny tonga de ao amin'ny administration publique de ny 13 avy ao amin'ny tonga de manokatra cabinet avy hatrany de lasa mpiasa-panjakana manko rehefa aveo zany de lasa fonctionnaire zany de indray mahazo promotion anatin'ny asa fanjakana ihany misy contrat ohatrany karazana hoe CDD ve ny anatin'ny fanjakana sa arakaraka zany io zany rehefa aveo zany satria amiko aloha amin'ny ankapobeny tsara satria misy créneau io asan'ilay isan'io mbola tombony teneniko ny olona misy manao plomberie électricité de resaka géomètre sy topographe mbola misy loharanon'asa be de be io ary miasa ho an'ny fanjakana ny tsara satria hitanareo ny fananatany sy ny fandrevesana ankehitriny ity ia betsaka mantsy ny activité sahana raha ohatra ka hoe géomètre expert zany raha ohatra ka hoe géomètre expert amin'ny au sein ny administration publique ianao zavatra anankiroa angamba ny tena missionnao ao ndray conservation na document topographique sy ny sécurisation foncière raha ohatra ndraiky ary amin'ny privé ianao afaka manao ny asa rehetrarehetra mahakasika ny fandrefesa-tany ohatra afaka manao foncier ihany koa zareo afaka manao projet routier zareo afaka manao périmètre irrigué zareo afaka manao bassin versant afaka manao auscultation d'ouvrage na hoe manao an'ireny hitanareo le tetezana fa sur demande zay commande misy zany client indraindray entreprise indraindray olon-tsotra matetika ny olon-tsotra any amin'ny foncier fa ny entreprise any amin'ny resaka construction zay zany fa betsaka zany ny asa ilaina mpandrefy tany ary ny olona no manatsafidy hoe mpandrefy tany mpanjakana sa mpandrefy tany manana cabinet privé ny expert manko sy ny resaka le asa ohatran'io zany ny amporisihana ny ankizy ihany satria za zao mananamana niara-nianatra tamiko misy anankiroa izy efa manana cabinet privé izy rehefa mifanena de hoe tsara sy asan'lahy io fa mafy ozy izy le asa aloha fa hita mihitsy izy hoe sady safinoniko izy ao anatin'ny asany no tafitany efa izy ao anatin'ny asany ao anatin'le hoe io manko tsisy fitaka san'lisany io tsy azo atao hoe io ary ataoko revesiko fa tsy ay ia misy mahasamihafa kely anazy ihany zany na de samy géomètre topographie ihany ara fa izy roa reo na géomètre topographe na géomètre expert de afaka misahana ny asa ny travaux topographique rehetrarehetra fa ny mampiavaka ny expert fotsiny de izy rery ihany no afaka misahana ny asa fandrefesa-tany manerana ny Madagasikara zany io zany le assermenté certifié raha tsy ny tampon iny ao ambany eo de ny fanjakana koa tsy manaiky ny fanaovana inona le tsy le ry ambato be io atapony io ohatra misy klasy mandrina kizy mianatra mandrefirefy koa iny io ohatrany any fanjakana antaniko fotsiny satria misy ankizy zao nianatra fandrefesany reny de nanao stage fa izy klasy mandry tery ambony tery ambato be le vao miakatra amin'ny bibilava iny de atapony indrindreo izy resaka mahafinarina momba zay zany hoe ngamba sampana amina resaka teknika ihany le izy amin'ny fahazahoana zay le asa zay le tsy le izy zany ohatrany ianareo anga tamin'ny anatra tonga de efa ohatrany karazana nisy pré-salaire reny sa ohatrany ahoana hoe vita mihitsy hoe zay vao anao contrat zany de zay vao miditra miasa ohatrany ny école normale manko le vao mianatra ianao de vao hoe ary zay efa sura zany ianareo tsy tena zay le izy zany ianao zany aloha mamita an'le 5 taonena votovorona aloha de avy eo anao misafidy encadreur ny encadreur anankiroa na zany ianao eny amin'ny circonscription topographique na ianao misafidy cabinet efa misy cabinet zany ao mandray anao fa misy manampy de miloe efa misy hitanareo raha izy zany hitanareo zavatra io zavatra misy directive ao raha vao complet zany dossier anao aterinao amin'le ordre de zareo no mipropose raha ohatra ka tsy mahita ianao
hoe ary amin'ny fanjakana ianao no anao na iry amin'ny cabinet privé de raha vao any de le lehibenao ao na le cadreranao no manao ny rehetrarehetra ary manome instruction sy directive mba hamitanao an'le asa sy fianarana ho anao ihany koa. Ny tsara fantatra mantsy voalohany tsy maintsy entin'ilay encadreur foana aloha le ankizy mandra-pahatonga an'izy hoe maleo tena afaka omena ordre de mission mamita an'izay iraka mpanaovina azy. Ilaisa zany isan'le mitondra elo ampenina ao an-trano sady mianatra. Zay manko mahita imazina géomètre sy anna le miaraka am'le atsika rehetra mijery reny mitondra trépied eny ananana reny sisy reny tsy haitsika reny. Salama azy ny mahay an'ireny. De eo amin'ny resaka service mpanjakana indray efa bangane zany ny toerana ny ilain'ny fanjakana amina expert ohatranareo. Matoa tonga de voaray matoa misy lay débouché zany amin'ny resaka asa. Satria misy misotro ronono de nisolo raha am'izao moa zany nisan'ny géomètre expert eto Madagasikara miampy ana 920 menada de eo amin'ny 327 eo zany ny isan'ny géomètre expert zany hoe raha manerana ny surface-ny Madagasikara tena mbola vitsy zay de mbola tsy ampy so zany. Tena zay misy ka mbola tsy ampy zany ohatra ka satria le izy mbola voasafidy tany amboloany mantsy ny ankizy afaka baka zany ka baka teknika na baka série scientifique de hoe ny fotovorona ahoana na tonga nylaisany hoe andeha hanao an'ity sa misy fanazavana momba ny filière zany de hoe andeha hanao an'io sa efa mpandrefirefy tranona sobaka kalaisa tambola kely de hoe za hanao an'io rehefa le mpiazo nareo vocation manko ne misy vocation technique zany tena marina misy ny promotion zany teo aloha raha mbola voanakabaka ny tena tamin'izay de misy ny sensibilisation ny mpianatra teny votovorona zay mody any amin'ny faritra ny manao sensibilisation hoe misy filière ohatran'izao eny votovorona de ianao zany sy orienté am'izay zavatra zay hoe ty kosa raha ngaha mety amiko de nefa anao tsaratsara mba hoe manana capacité koa fa tsy hoe baika be fotsiny ohatra na anao zany manana bac technique na ianao de manao concours afana miditra eny votovorona zay ndray vita ndray ny eny de misy safidy ndray eo raha vao amazo le diplôme misy ndray mifanana ohatrany hoe INENAM zao misy an'le section IST ingénieur de service topographique mbola fifaninanana hafa ndray nidirana eny amin'ny INENAM de reny no mivoaka ho géomètre expert ny administration publique. Nahoana ho zay 10 taona zay tena hoe nianatra 10 taona tena vita fianarana 10 taona mafy no zapena enjakenjana ihany aloha ny miaritra le 10 taona fa rehefa misy la ile tamle ri hitasika tamle teny io mafy le mianatra ny grève igny zavatra ratsy fa misy fitakina atao fa le rehefa mandeha amin'ny télé eny de hita le ro ty le miteny amin'ny télé mihitsy fa reny koa mafy zabe ka mafy toetra za aloha zany mbola miteny satria tamin'le conférence teny akaso natsapako mihitsy mbola mafy zapena mivoaka université malagasy satria ny hitanareo ny zavatra lalovana ny fisitrana samihafa anatin'ny fianarana misy tafita satria laisan'ireo ny aingy tany anarivo ny laisany aloha ny taty amin'ny concours voalohany rehefa aveo miditra première année de aveo mianatra mevitsy any eny fa misy mialandalana koa satria tsy afaka ao anatin'le izy de zay ny mahatsara an'le asa ohatran'io satria ny asa teknika araka le teneniko zay tsisy fitaka io tena tsy maintsy hainy laisan'le zavatra vao mety io satria ny zavatra rehetra amin'ny ankapobeny mety vita amin'ny vava ihany ohatrany hoe rivotra ane vita amin'ny vava eto fa raha hoe resaka géométrie tikanao fa revenareo foana tatarao am'izay raha le zavatra hitranga le inona le zavatra hitranga rapitso ny rapitso zany prestation na serment ao amin'ny cour d'appel amin'ny sivy sasany zay eo ambany zava-masina izy ty eo ambany fiahin'ny Andriamatoa ministry ny fanajariana tany sy ny sapandrarany fananantany Andriamatoa Ajo Andrianainarivelo zany no anatanterahana io fianianana eo anivon'ny cour d'appel io de ny fianakaviana manatrika eo zany moa zany sa ny eo moa zany ny londo ampisorona rehetra ny eo amin'ny ministera ny fanajariana tany mazava ho azy de eo ihany koa ireo mpiara-miasa ny tompona ndraiky mpanjakana samihafa manodidina an'izay ministera ny fanajariana tany zay fa misy ihany koa zany fianakaviana manotrina de noho ny ame anara-pahasalamana moa zany de voafetra eo amin'ny zato eo ihany ny zakan'ny salina fa
efa misy invité spécial ao anatin'izay dia fianakaviana ihany koa misy vitsivitsy tafiditra ao anatin'izay. Inona moa zany le tena anaovanareo fianianana amin'io zany? Horefesinay tsara ny tany tompoko tsy angalam-pinana izay tsy hanao tsy karamalainay amin'ny tsy miankina. Ia, ao anatin'ny famaritana ny tena hoe géomètre expert moa zany dia ireo géomètre expert ireo zany dia izay misahana ny asa fandrefesatany voasoratra ao anatin'ny tableau de l'ordre ny géomètre expert dia navita fianianana teo anivon'ny fitsarana ihany koa dia manana carte professionnelle izy ireny ary izay no tena hoe mahasaripady ny asa ma géomètre expert satria be dia be amin'izao ny olona misandoka hoe ho géomètre fa ny tsara ho fantatry ny olona zany dia tokony hanontany mihitsy izy hoe géomètre expert ve ianao dia miezaka manontany an'ilay carte professionnelle na miverifia an'izay eny amin'le tableau mipetaka eny anivon'ny circonscription izy io misy an'le listan'ny géomètre expert rehetra na eo amin'ny braony ho lavitry ny géomètre expert zany. Izany ihany zany afaka manamarina fa marin-drano tsara ny kianjan'ny bazay ao Mamasina. Zay mihitsy mantsy le zany ampikelon'izay teny namana James zay ao ny mitana ny tsy ambara telo ny asa zany ny géomètre expert ary manaja ny lalàna mifehan'ny OGM ny ordre géomètre expert de Madagascar ary koa manaja ireo namana zokobe géomètre expert zay zany no ary manao ny asa ampamarinana. Ity anjama moa zany tsy géomètre za maheno géomètre ty anjama. Rehefa le rapisa manao akany afalinareo amin'izao nareo mivoaka zao tena misy le télévision zao misy cocktail avy eo misy bana. Manahoana ny fihetsem-ponareo amin'izao nareo mivoaka fianarana zao? Ya, eo aloha zany rehefa manontany izy dia tena mika kely na hoe tena faly be zay fa ny fandaharam-potoananay moa zany araka an'izay hoe misy invité spécial zay iarahana amin'ny ministra ny fanajariana tany sy ny sampandarafanana tany dia manao cocktail izahay ao amin'ny Salim Hotel d'Antananarivo. Dia tao amin'ilay nivorian'ny artiste tamin'ny tao amin'ilay nivorian'ny artiste iny dia Salim Hotel ao amin'ny Salim Hotel d'Antananarivo. Vitana makakanao zany ianao raha be kotra olona amin'le fety rehetra iny moa zany tsy inona satria sady mankalaza an'le promotion ianareo fa tena antaniko nareo mitsamina baka firy zany zao ela 2015 2014 2014 rehefa kajina manko eo zany ny ahitantsika an'le hoe ny fotoana iainana an'le 5 année na cursus ny fito taona zany anazy zao après ny baka ary neny baka firy la za zao baka 2010 dia 2016 vao mivoaka tena dia mbola nanohy kely tena amin'ny anamy maloha roa taona dia mbola ty tena enjany ty kelikely dia V8 ty ary V8 azo amin'ny fahamarinana tsy business fa herim-po fa za tena mampirisika anareo mihitsy ampirisika ny ankizy hiditra amina filera tahaka nytony satria tena raha 300 fa ngany géomètre expert Madagasikara mbola vitsy raha ny tokony ho izy satria tanjon'ny fanjakana raha ny tokony ho izy no manana ny carte amin'ny Madagasikara sao dia tena Henrique ireo aiza amin'ny cadastre. Ya veriko kely ihany na baka 2009 zany mivoaka dia 2014 navita le nazo le diplôme d'ingénieur géomètre topographie dia tao anelanelan'izay efa niasa efa spécialisation moa zany tsy zao le alaisan'le hivoaka amin'ny Berlin efa manambady daholo reto olona reto. Za le somo tiako mandrefirefy io fa le tena nanao artiste hitako hoe kamainy ako finalement am'le zany hoe baka C dia nanao physique chimie dia nandrefy le nandrefy tiako tenenina io hoe hay daholo irefin-javatra rehetrarehetra io raha ny tokony izy niaraka courbe de niveau moa tamin'ny fotoana bazika zany fa 2.5 taona 2.5 taona. Le fianarana eny Ambatobe zany ao ny école d'application technicien agricole nantaninao teo ie fa le ay hitako manindrona kisoa zareo ay fa tsy mandrefy kisoa ok isorana zalahy zany amekely an'le resaka numéro ahafahantsika miantso ahafahana manao an'le kilalao azahoana an'le bie moramora kokoa amin'le cabaret Rapitsoariva 034 05 556 40 dia 033 12 556 40 azonareo atsona ny Airtel Money sy ny M-vola zany ahafahanareo manao ny lalao io amin'ny 12 hatramin'ny 2 izy io ka efa fanao moa io amin'ny resaka famarotana be mialoha tsy misy tena hoe miaingy ianao avy any an-trano dia mandeha makeny amin'ny bypass dia mividy billet dia mody
Fefa azo atao ara-pifandraisana amin'ny Facebook, ara-pifandraisana amin'ny telefonina avokoa ny fividianana ny karatra amin'ny kabaret takantony ka dia mahitiny fotoana rapitso amin'ny tiako raha ianao rahanay ambandrily. Ie, mankasitraka izy Rola misy teny amarana anareo anazy ato anatin'ny fandarana satria efa mamariparina izay koa moa zany dia mitondra ny teny fisaorana ho anareo efatra menada mpikirakira sy manohitra ny fandarana rivotra ny afatra ho apetrakay ho an'ny mpanjifa ny géomètre expert rehetra rehetra zany dia averina ihany le teo hoe rehefa mitady géomètre nareo dia antany mihitsy izy hoe géomètre expert avy dia savo mihitsy ny batsany dia ngay eno laisany eno eny koa misy piraty any misy misy ane mpisandoka ane misy foana fa io zany atsika client atsika l'entreprise ny tokony hitaky an'izay hoe badge zay hoe tena géomètre expert marina io misy carte professionnelle ary inscrit ao anatin'ny tabord koa izy. Mankasitraka anareo dia mahomby azy amin'ny rarisoatra any. Voaray le fanasana. Voaray le fanasana ho an'ny rapitso. Mahafinaritra man. Makany cocktail mandray olona zany ngany cocktail tsaingo kasogoka ia tsisy dikanao zany tsy makasika ny verenatsika kely makasika ny tontolo ny fanatanjahantena teo zany zay amarana anazy ohatra ny tena mba natohinana ihany kosa le fangalarataona ataon'ny ekipa pirenena zandry ny congolais zany congolais le izy ka niezaka ny tady di tena nidana ifotony be mitady an'ilay fanadiadiana be fa tena raha tena mitombona ifotony tanteraka dia zava-doza le fangalarana io amporisanatsika foana satria tsika expert ny tonga eto zao hoe ny atao hoe traçabilité zany ao anatina dossier administratif anankiray ny atao hoe traçabilité amin'ny resaka diplôma ny asa atao sy ny vokatry le asa raha vao miditra amin'ny tena matotra isika ary mitodika mankany amin'ny ambato vita amin'ny amboarina isika zao hain'laisana zany tantara zany hoe isika zany ohatra mibeoaka be nefa no nefa nitady expert le toerana azahoana vola be tsisy le izy mpanao soudure resako ohatra dia zay anisan'ny tena lesona sy torohevitra omenantsika hoe be dia be ny asa mbola tena ilain'ny olona amin'ny andavanandro fa tsy ataoko tanontany le izy fa mianara aloha tsy misy ohatrany mianatra indrindra fa matiera teknika raha ohatra ka resaka soudure zay zao zany efa mangita amintsika tsy mandeha tsony fa be ho hitako aza dimy le salon virtuel des études à l'étranger ho anjelina ho anatin'izay te hianatra ny USA ny Inde ny Turquie Maurice Canada France ary Ukraine tsy azo tena misikotino le Ukraine ny fahavalomboapolo sy ny voalohany volana marsa roa amby roapolo sy roa arivo izy io stand virtuel webinaire test d'orientation zay avy no hitanareo salon 100% virtuel dia efa mamarana koa tsika natafana fa mankasitraka zareo mbola miverina eo amin'io hoe laklosy velomina sy ny hoe raha te hiova toe-tsaina zany isika dia tsy miteny an'izay fotsiny rehefa tonga dia mitondra hevitra anankiray hevitra anankiroa nentsika teto sao tamin'ny resaka taxi be ny hevitra anankiray dia hoe manaova fivoriana matetika ianareo any amin'ny lafiny tsy misy mpandeha fa any amin'ny resaka chauffeur receveur ny tompon'ny orinasa ny tompon'ny tomobile fa manaova koa nareo dinikasa iresahana amin'ny mpandeha fampihavanana amin'ny mpitandro filaminana sy ny pitaxi satria le izy nge manjary mifanentsika hitanareo ohatra le mpivarotra mitondra le hitanareo le lambahoany velarina etsy dia aorina le sorte le slip le calzone le ao tamin'iny avao tena natsara mafy rangany lambahoany tena mafy mafy le izy tena zoriny efatra le izy tena mafy mihitsy le izy dia ireny zavatra ireny raha anao sakasy voalavo mandra-pahafaty azo atao ngeny manao an'izay fa eo amin'le resaka vola majinika alain'ny receveur nomanina anjaran'ny tompona orinasa koa mba miezaka mba manampy endry zareo amin'izany asa masina koa io namembelika raha ny sasany inona montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb Eric Honora Francis Thibault ny fandarana rehefa dia tsy miala mizaha zay malasa olona alasa hitanarana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelonina fa tianareo foana masana ny tontolo